izany na ny avy any am'ireo télé sy radio maro isan-karazany ambadika ao misy andry tolotra, misy any fitiavana, misy any erika angambany ao mintina raha koto malala ny any amin'ny reo mpandifa any amin'ny mpikirakira any amin'ny radio sy télé hafa ihany koa dia kopatanana torak'izay efatra amin'ny raha lahatra any izahay no miaraka atao anatin'ny angaredona misy ny tenako sira tolo-janahary eo ihany koa enikaza rakoto manatsoa zoky ajaina iarifidy raha manandray be ary i faniry razafa manatany zay efatra amin'ny rahalahy no mifandrimbona eto mampita ny tokony ampitaina ary mampafantatra ny tokony ampahafantarana mitondra ny famakafakana mahakasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana zao misy moa ny resaka mahakasika ny inona mbola ataonareo eo e ajanony falany kaloria eo e reraka fotsiny eo nareo e de matoa misy ny tamberikevitra tahakan'izany sy ny resaka tahakan'izany de mety manohitohina ny fiainany sasany le izy hoe zavatra ny marina tsy tokony ho tenenina ny eo ny famakafakana manindrotsindrona satria tsy voatery arak'ilay andrasana hoe tokony mba manaiky am'zay hoe alao andeny misy samy manana ny andrasany daholo ny olona manaraka an'ity fandarana angaredina ity zany akory tsy natao ampiraviravy tanana ny fahitana nyreny tarihany anatin'ny Facebook, ny tarihany anatin'ny YouTube, ny afatra alefanareo voaray reny raisinay ampitiavana ary raisinay ho fanamby ho an'ny fanatsarana ny fandaharana ary hitondrana ny fanazavana mahakasika ny zavatra misy iainantsika misy moa ny mieritreritra hoe efa tapitra angeny dia be tsy manao an'izao tsony angeny collectif e de azavana etona fa tsy izay ihany no antom-pisin'ny angaredona fa ny antom-pisin'ny angaredona de mazava tsara hoe ho an'ny firenena ary raha mbola misy ny manan-kevitra raha mbola misy ny manan-kolazaina de misoka baravarana ny eto amin'ny fandaharana angaredona voamaika aza maka adiry lavitra kokoa am'izao fotoana zao ny angaredona tsy mijanona eo am'ilay hoe tolona tany am-panombohana fa misy ny tolona atria isan'andro raha tsy resakitsika mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana fahitana dahalo miisa enimpolo manafika ny fokontanyny vinanitsahany amin'ny commune ambanivohitry Tanandava Mandare any misy ny fahaverezan-javatra ny fahafatesan'olona mitranga vokatra zany tsy fandriam-pahalemana zany resahana setiny eto zany satria mangiryfiry sy maharary ny malagasy mba hahafahan'ireo mihevitena fa mpitantana eto amin'ny firenena mandray ny fanapahan-kevitra raha ndray fanapahan-kevitra izy manoloana ny zavatra misy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa marary Madagasikara ary na tiana na tsy tiana de mila fitsabony zany ny anjarandraikitra ny tsirairay no mety mahasamihafa fa farafarasiny atomboka amin'ny fahatongavan-tsainy tsirairay hoe manana anjarandraikitra izy manana anjaradidy izy amin'ny fanarenana nyity nosy mamitsika ity io moa ny resahako teo hoe ny tolona mitohy ny fisehoan'ilay tolona mety samy manana ny fomba anehoany azy fa ho anay eto amin'ny angaredona aloha de efa anisan'ny fanapahan-kevitra no raisinainy hoe toizana ny angaredona na inona mitranga ho fampahafantarana ny vahoaka sy ho fifanabeazana inona moa miteny hoe fifanabeazana mba tsy andeha amina zotra tokana ny fampahalalana ny vahoaka sy ny fampahafantarana vahoaka zavatra misy iainana am'izao fotoana zao mba tsy hisy ny fanararotana zay efa nisy teo aloha amin'ny familiviliana ny saim-bahoaka sy ny fironana ara-kevitry ny vahoaka hoe milamina eto Madagasikara mandeha araka ny tokony izy eto Madagasikara angamo ahafalin'ny mpitantana ny aheny fa anisan'ireo mitana ny gisitra sika eto Madagasikara miresaka fahampitsakafo hoe anisan'ny olona nona eto amin'izao tontolo zao fa ireny tsy inona de maridrefy ny fitantanana izay nisy eto Madagasikara tao anatin'ny efatra taona sy tapany ireny de tonga ao amin'ilay hoe tondro sy maridrefy arakisa mesurable azo refesina tsara mihitsy hoe zao zavatra nitranga tany amin'ny taona 2024 taona 2024 sika inona ny zavatra mitranga mba misy azangeny miteny mpitantana teo hoe tsy io marina fa zahay manana ny atotanisana ihany koa izahay ka na inona lazainy ny hafa any mandeha amin'ny tokony ho izy ny fampandrosoana eto Madagasikara mandeha araka tokony ho izy ny fitantana eto Madagasikara ny fitsarana eto Madagasikara tsy mitanila ka izay to amin'ny angaredina de mezaka amiteny hoe ombany manana ny teniny filohan'ny fitsarana avy momba lalampandrena raha ny teny izy tamin'ny sabotsy mahakasika tsisy lafatra
ka rehefa tsisy lafatra manaiky zany fa misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eto de anjaranay no miteny hoe ito le tsy lafatra fa sao de le tsy lafatra ny betsaka nohony efa lafatra de raisinay ho adidy ny filazana sy firesahana an'izany ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny mpitantana ary raha miresaka ny eto amin'ny angaretina moa zay misy no miteny hoe tsy ilaina lany fotoana eo fotsiny nareo de mahagaga misy lany fotoana miaraka aminay koa zany eo anatin'le izy de mahafinaritra aloha farafaratsiny hoe misy fiatraikany any amin'ny fiainanareo aloha zany ny zavatra resahana eto ny fampitanany zavatra resahana eto izay ny fanombohana fotsiny taritra resaka foy moa satria mampiatrany ny Cool TV de raisiko adidy nazandry olona za eto ny fanokafana ny angaredona ho an'ny ity talata ity fa de aty panomboana de efa mirary sady ny sosiny tsara ho antsika rehetra ho ela velona aza marofy de nikaja Rakoto Manatsoa ianao moa no mpandrindra eto de atsipiko any baolina enazy makasitraka sy Ratolo Janary miarabany sy Ratolo Janary miarabany fanera zafy manatany ary fidera mandray be ary tsy adino hoe tsy adino ny miaraba antsika rehetra amin'ny faritra maro eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina any zay mandroy ny vaovaontsika zany ny famakafakana eto amin'ny fandaharana angaredo na iresahana indray androany ny hodidin'ny fiainam-pirenena tena manakambary ary be de be ireo atao hoe tokony ho lalana hitondrana ny famakafakana satria mankadiry ny fanazavana ny saim-bahoaka izay tsy maintsy antsoroana zany ny fitariana na antaridalana mila entina ihany koa manoloana ny raha-pirenena amin'izao fotoana izao satria araka ny nambaran'ny sy Ratolo Janary teo be de be ny manaraka ny fandaharana ary mitady repera zany ho resahana atao anatin'ny mitady repera ifikirana zany amin'ny raha rasy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao hoe aiza ho aiza tsika de ahoana ny toyny izy ity satria ilay sentiment général zany hoe ilay ohatrany hoe misy fahatsapana maro samihafa zany any amin'ny fiarahamonina eny toy ny hoe ohatrany mandeha fotsiny amin'izao moa ty firenentsika ity ohatrany hoe mandehandeha fotsiny amin'izao de ohatrany hoe misy miado amin'ny fahamarinana de misy miado amin'ny hoe fanarahan-dalàna de ohatrany hoe rehefa jerena ny fa ny zava-mitranga to tsy tonga aiza reny ady sy tolona atao momba ny resaka hoe fahamarinana fanarahan-dalàna rary sy itsinyreny fa de mandeha ihany mandeha eto amin'ny firenena zany de mitohy mandripaka tanora ny roro na ny zava-mahadomelona samihafa mila malina sy mailo fa de betsaka no manapoka azy reny amin'izao fotoana izao satria tena mandeha le izy misy hono mampiasa vovo-tsavony anapohana an'izy reny manahirana any miresaka an'izany fa iniko resahany ety ampanomboana mihitsy satria de tena misoko mangina izy io ary adino any anaty ady hevitra foana amin'izao fotoana izao hoe fa aviezany ny poirany reny iza ny tena mampiasa vola amin'ireny aiza ny tena fa aiza manao ny sampampitsokilovana samihafa ny sampampanady adina samihafa ahafahana mamaoka bilan hoe fongotra hatramin'ny farany zany zava-mahadomelona mielipatrany zany fa de misy manapoka hoe vovoka échappement de misy manahirana fa ny hita de hoe maro ny olona zany indrindrandrindra ny tanora no mahita faisana amin'izany de ozytsika hoe maninona moa zany ny resahana tsotra be satria na tiana na tsy tiana dia rafitra politika zany na politika mpanjakana no mamaritra hoe toy ny ahoana no fiarovana ny sistany toy ny ahoana no fomba hiatrehana ny fomba fiparitahany zava-mahadomelona fa naninona no ny foanana ny sampandraharaha misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelona de inona ny tokony ho atsaraina amin'ny resaka lalàna tena finiavana politika hoentiny mpitondra mihitsy no mamaritra an'izany zany hoe mifamatotra mihitsy zany amin'ny resaka raharasy fiainam-pirenena ary indrindraindrindra izay potiky ny zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao raha pitso sy raha afaka pitso de tsy vitany hoe vesatra ho an'ny fiarahamonina tsy vitany hoe vesatra ho an'ny ankohonana fa de vesatra ho an'ny firenena de ho lasa fanisatra amin'izay fampandrosoana tiana atao kanefa dia maro ny tondro refy amin'izao fotoana izao sy ny vaovao afantarana ny amin'ny hoe tena be de be ny tanora no potika sy rotiky ny zava-mahadomelona amin'izao fotoana izao efa mirehatra mena ny jiro fanairana
manoloana nyity resaka zava-mahadomely ity fa de zao tsy misy miresaka firy moa izy io eto amin'ny firenena de ositsika hoe tena alao apatsaivina fa zay no njara ndraikitra amin'ny mahampanao gazety mandonda tabatra e hoe lahara-pahamehana ambony lahara-pahamehana zany fa tsy lahara-pahamehana azo ampandeferina betsaka ny volare mihodina etsy mihodina eroa sy ny sisa mba tahakany ahoana ny ady atao am'zany de aiza ho aiza ny fijerenany hoe izany napiditra an'izany teto iza reo mivelona am'zany de toy ny ahoana ireo patron be manodina vola am'zany satria tsy hoe olona tsotra no atakatra apiditra an'izany avy any ivelany any fa olona mahitahita zany olona manana fahafahamanao zany olona mampiasa vola be zany tsy maintsy fototra ty fiparita amty rongony mahery vaika atao fireneny ity to tsy andrenesana hoe de ahoana ihany ny toany de ahoana ny fanadihadiana mikasika an'izany de aiza ny tena fandehany de inona ny zavatra atao hoe mivoatra manodidina an'izany ankilan'izay fa andaniny napiorokoditra tamin'ny ray desambra teo na eno andro raisam-pirenena na tokony hidina amin'ny VIH sida moa zany ny hoe tena be de be ny tanora no ripaka ihany koa am'izao fotoana zao ary ilay ripaka tiana ambara de hoe miaina miaraka amin'ny sida ny VIH sida zany virus fa tsy mahalala akory hoe tena efa voany ety izaty de eo zany de manahirana atsika rehefa manao fanadihadiana teny amin'ny fiarahamonina ny mpanao gazety teny amin'ny hoe ahoana moa zany no tena ifehezana anjany zavatra ny paritaka kanefa betsaka ny olona vo tsy mahalala hoe vo zany de mba mijery ianao zany hoe misy politika mpanjakana mazava ve misy tena ao anatina lara-pahamehana ve zany misy mijery ve zany ahoana ny voalazany lalàna amin'ny fanamorana ny fitsabotena sy ny fanapariahana ny fitsirina zany anefa tena resaka fahasalamana zany de mbola mifamatotra amy resaka fahasalamana ihany ko zany ary mampiorokoditra any varatra ny nosy etf voatany hatrany atsimony nosy ireo faritra be mpitsangatsangana sy andehanany mpizahatany samihafa tena faritra mena amin'ny fiparitahany VIH sida raha ny fanamarihana nataondro manam-pahaizana farany zany raha ho an'ny eto Madagasikara de ahoana moa zany ny tsoresahana satria mbola mifamatotra ihany koa zany hoe inona ny maika amin'ny mpitondra fanjakana inona ny lara-pahamehana amin'ilay fitondram-panjakana de misy mijery ve zany sa hoe aleo andeha am'izao fotsiny zany any ambadika any fa dia tsy olana fa zava-misy era-tany moa zany sida zany fa ny eto amintsika aleo am'izao tsy misy tena miresaka tsy ivon'ny ady hevitra zany de ozy zay eto mifandarina angaretina hoe rehefa mahazo sehatra tsika ry zalahy de alao apahatsaivina ihany zany satria misy olana iombonana ihany ateraka zany rehetra izany zany de ifampizarana zany anangana ihany koa ry any an-tanana nairana ny isa tokantrano ny isam-batan'olona amin'ireo ataotsika hoe fepetra tsy azo iodivirana zany fifampitaizana tsy azo elana zany apetraka am'izao fotoana izao eto amin'ny firenena mikiky ny olana amin'ny fitantanan-draharaha-pirenena fitantanan-draharaha-panjakana mikiky ny lasa mahazatra ny fahenona tsy fanarahan-dalàna sy ny fitombony tsy maty manoty eto amin'ny firenena mikiky ny fandrenesana ny atao hoe tsy fisian'ny mangarahara ny resaka fitantanam-bola sy ny resaka vitavita fotsiny manodidina an'izany na tsy enambary-panjakana ny resahana na re-pirenena misy manondrana nitsokosoko ny resahana na resaka trafika amina resaka corruption isan-karazany ahenona fitakiana vola amina miliara miverimberina ny resahana mikiky daholo zany aretiny zany am'izao fotaon'izao ary reny rehetrarehetra reny de zary toy ny hoe efa zay mihitsy le fiarahamonina politika eto de lasa mahazatra ny mahenony zany fa misy aretina tena mbola mikiky any ko zay fa nanina pahatsihivina zany mba tsy adino de izay tena hoe mifandraiky amin'ny fahasalamana zay ateraka ny zava-mahadomelona sy ny karazana virus samihafa toy ny sida zany zay mandady de mandady raha amin'ny fitombo mitaremarika eto Madagasikara am'izao fotoana tsy fitiavana te ampiororo zany fa fitiavana kosa te amerina indray zany ny hoe izany rehetrarehetra zany re olona dia tafiditra ao anatin'le hoe antony tokony ho ananana mpitondra fanjakana zay tena manana politika mazava sy mahitsy eto amin'ny firenena de mandeha ihany ko ny resaka manodidina ny tetibolam-panjakana am'izao fotoana izao de mandeha ihany ko ankilan'izay ny resaka manodidina ny ataotsika hoe fitantanan-draharaha mpanjakana de verimberina ny adevitra manodidina ny resaka fiarahamonina tontolo iainana COP 28 moa no malaza
amintsika amin'ny teny zao de tsy afaka zany tsika tsy resaka an'izany raharaha zany a fa tsy maintsy ho resahantsika ny antsiprian zany ny antony de tsotra raha ohatra tsika ka mideadeaka mirehare mamonjy an'izany fivoriana raisam-pirenena momba ny resaka toetrandro sy ny sisy zany mba manahoana ny ato amintsika de mbola miresaka politika mpanjakana ihany koa zany hoe misy zavatra azo irehareana ve eto amin'ny resaka tontolo iainana ahoana ny fanajana ny zonony hafa ahoana ny mombamomba n'ireo lay mpiary ny zon'olombelona eto amintsika mba misy miaro ve izy reny manahoana ny fanadiadina ohatra nisy vonon'olona resaka mpiaro ny ala mpiaro ny zava-mananaina misy mamono ahoana se hoana ny fandehany misy migadra de hatramin'izao tsy misy réaction eo anivon'ny fitondram-panjakana rehefa mandeha tsika hoe de champion maromaro no azo mpitondra tamin'iny mandat farany teo iny champion en industrialisation champion maromaro izy teo sy ny resaka nutrition sy ny sisa fa mivoaka ny taremarika de ny arintsika tena mampalahelo fa firenena ray sisany mba resitsika am'resaka hanoanana de zareo any atsimony nosy ny eto voatany ny ana varatry ny nosy any ambany ravikazo any de samby vavolombelona zany daholo manolona ny zava-mitranga ny zava-misy eo misetra raisam-pirenena ihany koa tsy maintsy ho resahantsika satria raha banjinina sy jerena ny fiarahamoniny raisam-pirenena de manontany teny anao mba iza moa Madagasikara raha mitamy zany olana ny Gaza zany inona moa zany Madagasikara raha mitamy zany olana ny Ukraine zany de ohatrany ahoana ny masony zao tontolo zao mijery ny Madagasikara raha mitamy ny olana mankadiry atrehan'izy ireo any amin'ny fireneny sy any amin'ny sehatra samihafa ary ireo raharaha ifamatorany géopolitika zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao de be ny resaka tiatsika atao zany ho resahana mazava ho azy hitondrantsika famakafakany ihany koa toy ny tolona ataony ny eo anivon'ny collectif de candidat zany amin'ity androany ity satria any Paris zany amin'ny faran'ity herinandro ity ny eo anivon'ny diaspora dia anao etsika manokana zany iresaka ny raharaha-pirenena ary manainga ny ataotsika hoe malagasy rehetra ny velany zany fanometanana amin'izy ireo manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao be de be no resahantsika eo ny fiainana anatin'ny FFKM de iresaka ihany koa tsika ny atao fifandraisana zany amin'ny fiainam-pirenena andray vahiny ihany koa tsika ho amin'ity androany ity mpitarika fiangonana reo matoa tsaratsara zany isan'oraitsika eto satria isany nanao hevitra ihany koa izy ary be de be ny hoe aiza ny faneho-kevitra samihafa manodidina an'izany fa zao mety mbola tsy hiditra vetrany ao anatin'ny famakafakany tsika angamba fa mbola manakambara anampiana izay ampahany voalazako izay ny mpanao gazety ary fidiramana ray be miaraba anao zaky miarabanao namanainika jarakoty malatso miaraba ny apôstôly tsaratsara tonga eto amin'ny plateau amin'izao atoandro benanary izao miaraba ny namana faniry sy zay efa nandalo teo ary miaraba tsika menakavy amin'izao fotoana izao maromaro namanenikaja ny zavatra nambaranao teo maromaro tonga hatrany ivelany ianao lalovanao ny ara-politika eto Madagasikara nojerevanao ny ara-tsosialy tonga hatrany am'resaka raha mpiangonana sahirana ny tenako aiza no raisina fa de zay voaray eto aloha zany ny voaray fa de lanatsiny izy ty apôstôly tsaratsara fa tonga de ometsika andray dimareny izy ty tonga de alefa zava-misy amintsika miteny zao enikaja apôstôly tsaratsara de hoe nisy fifidianana teto Madagasikara de tapitra le fifidianana teto Madagasikara amin'ny akapobe ny eran-tany rehefa misy izay ataontsika hoe fifidianana izay ao anatina firenena kidy fifidianana dy fahataperana fepito-piasana anankiray na any am-piangonana io na any am-pianarana io rehefa tapitra ny taona de mifidy delegean'ny mpianatra indray vaovao didritra fa ao anatina firenena io de ny dikan'izay fifidianana izay de hoe safidy olona vaovao fa mialohan'ilay fifidianana le olona vaovao de misy alohany atsony hoe fitsarana apetsaka naiza eran-tany zany alohan'ny fidiananao
de misy fitsarana aloha mipetsaka na nahoana azy tataka ny ahoana ny fitantanan-drakoto ndraraha-mpiangonana na nahoana sy nanahoana ny fitantanan-drabe ndraraha-pirenena fa tamin'ity ndray mitoraka ty ny eto Madagasikara fifidianana zay ho filoham-pirenena izay norotsahana filoham-pirenena handiby ny toerany zay le izy filoham-pirenena anankiray no nofidina handimby toerana filoham-pirenena de efa nisy fitsarana aloha nataon'ny vahoaka malagasy maro anisy sy ny kandida raiky ambin'ny folo samy hafa de ny hoe tsy mety aminay io tsy hoe izay tsy mety amin'io tsy hoe ohatrany tsy de mahafinaritra loatra ny Andriamatoa Marc-Ravalomanana nantarehan'ilay kandida larina fahatelo na hoe mahasorena Andriamatoa Anjiraobel ny fomba fiaingon'ilay kandida larina fahatelo na hoe mahasosotra sy teny andrenina solony haiko ny mipozipozin'le volon'le larina kandida fahatelo fa ny lalàna no nametsaka an'izay hoe araky lalàna misy de nangataka zopirenena frantsay io nitika an'izay vera zopirenena mamalagasy azy a fa zazan'io fa tsy gasy no izay lalàna izay ny tsy napetipety n'leto kandida reto an'le kandida farina fahatelo fa tsy hoe alako bika tsy tiako tare mbola tsy nijerena akory ny fomba fitantanana hoe nanahoana zay 5 taona lasa izay fa tany fotsiny aloha voalohany ole rehetra tsy mety ane io hoe tsy hoe fa maninona satria hoe ny programme anasa nampanantenana ny voaka ane tsisy tanteraka e mbola tsy tonga any amin'ny hoe aiza daholo raha le velo ranona tonga tsaretsy ane tsisy tanteraka e na hoe fa maninona Madagasikara ny farany firenena mahatra indrindra maneran-tany e na hoe fa maninona Tanarivo no renivohitra maloto indrindra eran-tany e fa maninona ny maharavoaka malagasy no nona indrindra larina fa 120 amin'ny larina firenena fa 220 maneran-tany tsy mbola tonga tany am'izany izy io apôstôly tatadraza i tsaratsara safady tsy mbola tonga tany am'izany izy io na manenikazo tsy mbola tonga tam'izany izy io na manafariry fa de tsotra fotsiny simple fa za io tsy takoro amin'io zay fotsiny io zany tsy mbola nandeha kory le fitsarana normalement de fa tokony éliminer lay kandida larina fahatelo tsy mbola nanomboka ny tsara kory ny lay vahoaka malagasy hoe manahoana sy nanahoana tokoa moa fari-piainana tamin'ny fitantanany lera namany io fa maninona ny zanakay no mihinana tapa kibo fa maninona izay menakavy no mandriajiranantsy amin'ny alina fa tsy manjo fe izay ny tanàna fa maninona ny zanakay lahy no tsy mavidy roro de mifoka jamala de mitapitapy fa maninona ny zanjinay lahy no rehefa voaroka avy any am-pianarana tsy maloha ekolazy de lasa mitaingy tamboho de lasa mpanendaka mbola kely fa maninona ny anabavinay tsy ampitoana no viravirain'ny antita amin'ny vola de ataony sy damahita tsy mbola tsaraina tam'izany akory le kandida larina fahatelo tsy mbola notsaraina tam'izany fa de inona ko satria izy araky nambarantsika maly nanana fitsarana avy momba lalam-pandrenana nanana seny nanana sena nanana polisy nanana miaramila nanana zandary nanana bomba lacrymogène de lany izy le peuple malgache n'a même pas eu le temps de le juger selon ses capacités tsy nanam-potoana akory le voaka malagasy mba nitsarana an'ilay kandida larina fahatelo satria ny voaka malagasy no nametsaka azy teo amin'ny toerany teo faniry apôstôly tsaratsara enikazy rakoto manatso sy ny vahoaka malagasy zany ny tokony hitsara azy satria ny fahefana ny salorany nampindra aminazy de avy any amin'ny vahoaka afahany manatanteraka fokany itsy adaly nisy contrat je ne dis même pas tacite fa tena contrat ny fanarahana mihitsy
raha ianao nitondra an'ity fireneny ity dia ahoana aby raha izany nitondra an'ity firenena ty dia anao vely rano a rehefa izay vely rano zay miainga apôstôly tsaratsara rehefa izay vely rano zay miainga endrikaja sy faniry de mipirina mivoaka malagasy satria zava-dehibe loatra izany vely rano zany am'voaka malagasy zava-dehibe loatra tahaka ny tsodrano zava-mahery zany am'voaka malagasy tena ankina olona efa navita vely rano any le rehetriny olona nanao vely rano iny fa ho fony zany délestage zany olona nanao vely rano iny fa hidina ny vidin'io vary io olona nanao vely rano iny fa ho tondraka hitobaka ny lasanty sy olo tany hinana ny matsiro ny ambany olona nanao vely rano iny fa anjaka ny fahamarina sy fahamasinany eto am'le firenena foana ny fandriam-pahalemana anjaka ny fandriam-pahalemana ho foana ny tsy fandriam-pahalemana zany rehetrarehetra izany tena angina ny vahoaka te niandry le vahoaka ny dikan'izay fotoana zay tokony mba nomena fotoana le voaka malagasy itsarana an'le olona nomena an'izay fahefana izay fa noho le fianahana an'ilay olona anankiray an'ilay seny de maro ireo vahoaka malagasy ny tsy afaka akory nitsy atao anatin'ny lisy mpifidianana ka mba naneo an'izay ivony zay noho ny fananany an'ilay kadarana fahatelo ny polisy gendarme miaramila sy ny préfet de police de maro ireo mpanao politika ny olo-tsotra ny tsy afaka ikory mba naneo lay heviny mikasika any olona io am'izao fotoana izao le retsy de tsotsa fotsiny fahatanina petsako amitsika menakavy eo anao pasteur apôstôly tsaratsara eo anao enikajy eo anao fanirya ombadika amy lafiny teknika eo sy raha ohatra moa ny olona anankiray ka mifampanantenana nomeny tamin'ny dimy taona lasa raha 5 taona ty aorina tsy nisy tanterany ho aviny amin'ny fa 9 ny volana desambra dia anao fianianana indray olona io iza manome garantie anahako fa tsy maintsy mbola aninao fampanantenana vaovao indray io olona io ary izy ny ame garantie anahy fa ho tanterany zany fampanantenana vely rano vaovao ataony zany raha ny teo ara tsy nisy tanteraka samialatsiny a ianao apôstôly tsaratsara mahafantatra tsara an'izany fa rehefa io olona io no mamoaka teny mivoaka ny vava amin'ny ankapobeny de efa fantatry ny teny iny ny olona anankiray matsy ny tena iny ary matetika raha tsy tanteraka iny teny iny tsy tokony ho tafaverina ny am'le olona fa ity raha ny teny nataony olona anankiray io kandida lalana fahatelo lasa président am'izao fotoana io raha ny teny izy androany fa nisy ohatran'izany manana profon'izany tsika eo raha resaka tamin'ny ministre ny tinarialy izy hoe ahoana hôpitaly zany ve gratuit aminao sa tsy hôpitaly raha ianao ny eo gratuit ny hôpitaly gratuit mihitsy ny hôpitaly fa fotoana fitorinan'izay a tsy tahotra izy ny teny hoe taiza iza ny teny zany io gratuit zany ny hôpitaly fa raha olona manana ataotsika hoe éthique na manana honnêteté intellectuelle na faran'izay bitika azy no nanao zavatra tahaka izany de hoe sa tsy latsaka président ana république izany tsony satria efa nitelitely foana teo anatsihanareo vahoaka fa de izao tsy afaka akory le vahoaka mba nitsara azy namerina tamin'ilay filoha teo aloha hoe mbola nisy an'izao tety aminay tety mimponina iny amin'ny faritra nosy zato sy ampita tafika sy ray maididiny iny de mbola mitomany tena hoe aiza ihany le flyover tokony napetraka tety aminay ety neny amin'ala mahitsy any amin'ny enikaja any ambotsaraby eny sy neny amin'ny arifidina manandray be eny ambatopesina ny sany eny de mbola mitomany tena aiza ho aiza ihany le hoe flyover tokony natao teto am'ty andranom-behivava ity ary samy manany tokony ambarany avokoa ny faritra rehetra misy eto amin'ity Madagasikara ity fa ny vahoaka rehetra ao anatin'ireny faritra ireny a de efa nosoloany ny solombavam-bahoaka teny izay efa tsy mivavaka raha tsy amin'ny kandida larina fahatelo sy ny loko
vonimboasary ny tokony anatanteraka n'ilay asa natao hoan'ny vahoaka de efa ivavahan'ilay mpanaramaso ny solombavam-bahoaka ny seni zay nandrandraina ikarakara fividiana atao anatin'le firenena de tsy seni tsony na raha fa mety senanga ambany satria efa niala le indépendant ao anatiny fa efa sena le satria Andry Rajoelina nytoy an'le ry amin'ny farany indrindra zay le zavatra misy eo anatin'le firenena de izao tongotsika androany raha tsy diso fa 10 volana Desambra tsika androany tany amin'ny 5.9 ny fitombony niaraka ny teto Madagasikara niakatra teo io fitondram-panjakana io nahatsatsa tany amin'ny 2 tapitrisa tany hoany ny vidin'ny lavanila kilao raika tamin'ny niakatra teo io fitondram-panjakana io tany hoany amin'ny 12 000 francs ny FMG ny dollara $1 tamin'izany fotoana izany aiza ho aizy tsika amitsika miteny zao ny verina nahazo fahefana zany olona izany satria tsy nomena fotoana kory le voaka malagasy isafidy itsara n'lay olona sy isafidy zay olona tena ho président de zao ny teneko aminareo mino ve ianareo mino va ianareo fa hijanjanona fotsiny am'izao ty situation eto am'le fireneny ty enitsika omaly fa ny fanao vely rano ndray ary voadiny nataon'ireo candidat 10 fa hanao bradesi bradeso tsy mifanoroka kely aloha fa mifanaraka eny foana nametsa-panontaniana zareo amerikana fa tsy mijanona ny fijerena marina mikasika ny alatsa tamin'iny fifidianana iny communauté internationale voivoizina foana fa miarahaba fa izy moa ny filolany taty Afrika tsy ny arahaba ireo communauté internationale ireo indrindrindra fa ny frantsay raha ohatsaka ny tombontsoa hoany no arovana zany zava-misy eto amin'ilay firenena zay ny situation misy androany aloha fa de eo no namakenikajana kotomanatsoa ampitany resaka any amin'ny apôstoly tsaratsara eo koa ny namana faniry omeko nyty seza volamenako ty satria tsy ady seza zay tsy ady seza zay de satria izy nikajy ya misaotra zoky afidy raha manandray be ao anatin'izay famakafakana zay nalefa devaka ihany zoky androany namakafaka satria mifampiresaka zany zay milohana izy ty ahoana ny fandehany de ka PDB ny zavatra horesantsika de nanomboka izy fa tsy maintsy mbola horaisinay eo le contexte amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay tokoa ny fanontaniana zoky arifidy hoe iza tokoa mo tsy narabain'ny sehatra raisam-pirenena rehefa lany ka misy tombotsoan'izy ireo mifamatotra amin'iny na de misy contestation PDB azy am'le falany ohatra PDB zany no efa hitatsika taty Afrika manoloana an'izany de voanesahantsika maliny amin'ny hoe na dia miaramilina anonga-panjakana zany hoe ankatoavin'ny sehatra raisam-pirenena ny firenena samihafa rehefa misy tombotsoa samihafa zany arovany ao anatiny zay le hoe géopolitique ny resaka zay le hoe resaka ninninona de tsy maintsy miarony azy izy miarony zay miarony azy izy nikajy marina tontony ianao hoe miarony azy izy nanomboka tany amin'ny taona 1896 no nanjaka teto Madagasikara ny frantsay tamin'ny vanim-potoana ny alany ranavalina fahatelo ny ala teto Madagasikara sesy tany tatsy Bourbon la Réunion aloha voalohany ary nalefa sesy tany tany Algéria ary maty tany ny verina tety Madagasikara tamin'ny taona 37 mahery kely tany hoany tamin'izany fotoana zany efa nanjaka teto Madagasikara ny frantsay tamin'izany fotoana izany no efa société frantsay no anisan'ny tena nanjaka sy natanjaka teto Madagasikara ary amintsika miteny izao mety hoe vitsivitsy sisa ireo ataontsika hoe tena mitondra ny anarany amin'ny mafrantsay azy tahaka ny hoe fraise Henri Fraise sy ny sisa
fa nisy ny la marseillaise, nisy ny lyonnaise, nisy rehetrarehetra teto amty Madagasikara tya, fa amitsika amteny zao efa mivadika ambadiky reny orinasa karana ireny, ary karana mizakany zopirenena frantsay ny tena mitantana ny orinasa eto Madagasikara eto. Fa izao ny fiarabana zay le antsona hoe langage diplomatique amin'ny teny baiko zany. Fa ny antony a natonga Madagasikara raha ohatsaka ny araba ny filoha Andry Nirina Rajoelina avokoa ny akamaroan'ny vahiny, ary nisy mihitsy ny tonga avy any ivelany tahaka ny ry Paul Kagame avy any Rwanda teto Madagasikara tamin'ny investiture tamin'ny 10 taona lasa. De izao rehefa tena nijerevana de tena diplomatiquement ireny araba sy fanotronana ireny, satria rehefa tena nijerevana ny hoe aide na apport financier netiny reny olona ny araba Madagasikara reny a, de tsy nisy nakevaravety arany, satria tao anatina doute na hésitation na tahotra ayahy ireny mpamatsy vola ny Madagasikara ireny a, ireny eritreretinao mpiara-miobinantoka Madagasikara reny, ka natao ara ny araba diplomatiquement de tsy nitsa teto reny nitondra volam-piany avany ivelany avany a, tahaka ny fanaon'izy ireo tany amina firenena hafa no nahatonga indrindra Madagasikara ho potika tahaka izao, satria ny fanampiana nomeny izy ireny Madagasikara tao anatin'izay 10 taona zay, de tsy fanampiana mba hoe entina miala amin'ny fanampiana tahaka ilay nambarany Didirachiraka tao anatin'ny livre rouge tamin'izany fotoana zany, hoe tout aide qui ne nous aide pas nous passer des aides doit être refusé, hoe ny fanampiana zay tsy manampy antsika hiala anatin'ny fanampiana de tokony ho lavina avokoa hozy ny amiral Didirachiraka. Fa raha izay no natao ty fitondram-patsakany ty efa matiny anao anaripaka ty amin'ny arabe daholo voaka malagasy, satria fanampiana azo ny ty fitondram-patsakany ty de fanampiana aide humanitaire ho an'ny maha olona fotsiny ihany, fa tsy fanampiana nafahany Madagasikara nanangana orinasa goavana be ka hoe io fanitsangana ilay orinasa Gasikara nanamboarina fiarakodia teto Madagasikara, tsy fanampiana nananganana hoe fanenomana lamba goavana betaka reny any Anosy Maorisa ireny, tsy nisy an'izany na kely varavety arany. De izao io Madagasikara io fa nany vokatra fanondrana izay nambarantsika taloana io tahaka ny Litsis ny vovodady asasisy izay napitsa devise teto Madagasikara mba nanana Madagasikara vola kely a na stabilisena ilay vola malagasy, de potika tanteraka am'izao fotoana izao a, noho ny tsy fahaiza mitantana, noho ny tsy fahatokisana zao tontolo zao Madagasikara, sy noho ny fitondrana tsy refesy mandidy sens unique nataony tia mpitondra Andry Nirina Rajoelina ity. Fantanina mipetsaka aminareo telo mirahalahy eto faniry apôstôly tsaratsara enikajarakoto manatso mino vai anareo fa mbola manana fahefana, mbola afaka ny ampandroso na vita mihoatra ny nataony teo zany Andry Rajoelina zany, raha omena azy tokoa ny 10 taona manaraka fanotaniny zay fantaniny zay tsy maintsy ho resantsika zany satria be deaibe ny zava-mitranga eo amin'ny sehatra raisam-pirenena zay ataontsika mihitsy hoe ho resantsika misy karazana communication mivilana ihany mantsy am'izao fotoana zao. Eny e, tsy mivilana moa zany fa mandaitra, satria maro ny olona zany zay everina hoe everina mpanao politika zany fa hoe tsy afaka loatra ny tena atakatra na afantatra na alala zany a ny zava-misy eo amin'ny firenena araka izay tokony hijerena azy. Dia misy fomba fiserasera zany atao mifanandrify am'izay zany a, dia mazava ho azy everina fa mandaitra, de tsy maintsy zany tsika ezaka manazava ny saim-bahoaka manoloana nyty resaka sehatra raisam-pirenena ty. Ny voizina mafy be mantsy am'izao fotoana zao de hoe vahiny manokana tany amin'ny COP 28 iny diady hevitra be iny ny hoe inona ny zava-misy eto momba ny resaka tontolo iainana, fiarovana ny ala, fiarovana ny aretina voajanahary, inona ny zava-mitranga eto amin'le firenena amin'ny resaka COP 28 de zany fakafakaintsika eo zany. De mandeha ihany koa ary voizina be de be ny filoham-panjakana ho avy anatrika ny investiture, fa inona ny dikan'izany, ny dika inona koa zany ho an'ny firenetsika, de midika inona zany ho an'le mandat, de manome antoka tahaka ny ahoana ho an'ny isa tokantrano zany.
zay le tenentsika hoe serasera moa zany tena dikan'izany de io efa natombokontsika mala firesahana an'izay le hoe ady varotra ho amin'ny tombotsoa any Madagasikara ilay zavatra atao zany faraka ny nambarantsika teo zany a ny mpandrindra ny teo anivony collectif de candidat zay tsy mialon-jafo moa zany fa dia resaka ny malagasy rehetra isanambara tongany mbola ho resahantsika eo ny faneho-kevitry ny candidat samihafa satria maromaro no naneho hevitra ohatra ny candidat Robela Andry Andriamatoa Robela Andry filohan'ny antoko Anjomara sy Rivobaovao ohatra nisy faneho-keviny hoentintsika eo ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrenanarivelo ihany koa naneho hevitra kasika ny raharam-pirenena hoentintsika eo ny filoha teo aloha Era Jonary Mampianina ihany koa tahaka izany ny filohan'ny MTS ny malagasy tonga saina zany Roland Ratsiraka sady filoha-bahoaka Madagasikara ihany koa naneho hevitra dia hoentintsika eo ihany koa zany rehetrarehetra izany fa ny mpandrindra ny teo anivony reto collectif de candidat zay nambarany Arifidy teo ny amin'ny hoe tsy miparitaka akory zany ireo ampanao politika teo anivon'ireo collectif reo ny anarany ve zany mety iova atoato satria dia mbola candidat ve de ahoana ny toy aninona ndray mety anarana asa ho hitantsika eo fa ny mpandrindra ny etsika zany a dia mifandray ary miezaka manome ny vahiny samihafa zany misy ny vahiny avy any amin'ny faritra varatry ny nosy zay efa rehefa ho raisitsika tsoatsy ny vahiny avy any amin'ny faritra andrefa ny avy any amin'ny faritra Atsinanana izay efa ho raisitsika ihany koa misy ny vahiny avy any amin'ny distrika samihafa misy mihitsy aza ny vahiny avy any amin'ny diaspora izay rehefa de ho raisitsika eto zany mety tsy ho androany daholo zany rehetrarehetra zany fa de ifandimby ary ny avy any amin'ny fandrindrana na ny coordonnateur zany onivony collectif de candidat zany mandrindra azy ireo pra-tanindrazana anankiray avy any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy fa antononay teo ihany ny anarany Andriamatoa tsaratsara zany no isan'ny vahintsika ihany koa amin'ity androany ity dia ho raisinay sy ny namana Faniry Razafy Manatany avy hatrany izy miarabanao Zokobe Faniry Razafy Manatany eny ary miaraba ny Nkajy Rakoto Manatsoa miaraba ihany koa ny Arvidy Ramanandriabe sy Ratolo Janary sy ny namana mpiara-miasa rehetra atao anatin'ny tefandarina angaretina ity ny fantsotserasera rehetra mandray atsika ny eto aterana sy any ampitan-dranomasina ianareo zay mpiara miombonantoka nateo mpiara miombonantoka moa zany de hoe ireo rehetra zay mahatsiaro fa zava-dehibe ny ahafahantsika manantanteraka izao fandarina angaredina izao am'izay tsinjara ndraikitra samy hafa misy atsika dia harapaina daholo isika na ianao mpiaino na ianao mpandefa mifakasitrahana sosikevitra sy ny sisa reny de mpiara-miombonantoka daholo reny amin'ny fampandehanana ty fandarina angaredina ity zay efa atsika mifampisara vaovao maro samy hafa ngamba tsy ho be resaka aloha tsika Nkajy Rakoto Manatsoa satria ny fotoana mandeha de mandeha ihany ny mpanjaka apôstôly tsaratsara efa eto akaikitsika eto aloha ngamba tonga de fantoka am'izay satria betsaka ny fanontaniana ilambalina ny sesesy tato ato ny fanatanterahana faneho-kevitra teny amin'ny Facebook teny ho an'ny apôstôly tsaratsara mikasika indrindra ny fiainan'ny firenena de linona ny rehetra de nahazo akonkotsika hoe mba ampiakara aloha apôstôly tsaratsara hiresaka ny zava-misy amin'ny akapobeany de anevo mifandrindrana mifandarina ihany koa tsy maintsy ifampiresahana de tonga soa ny vahiny zany Nkajy Rakoto Manatsoa miarabanao Andriamatoa tsaratsara tonga soa eto amin'ny angaretona tsy manana fanontaniana manokana fa efa maromaro ny efa napetraka ao zany ny faneho-kevitra efa nentinao dia avy hatrany de omeko anao ny fitenenana zany manoloana n'izay atao hoe antony tsy maintsy tenenana zao fotoana zao zay apôstôly tsaratsara miarabanao tonga soa tompoko miaraba tompoko lay miaraba tompoko vavy fakasitrahana avy hatrany no atolotiko anareo amin'ny rahalahy ato amin'ity kejy de masina ty Nkajy sy Faniry soa sy ny ray aman-dreny be Faniry sy ny ray aman-dreny be ajaina miaraby ihany koa ho anareo any amin'ny tokatrano tsiraikiraiky agny ohatra zao koa anareo agny ampitan-dranomasina agny zay mpanaraka sy tapaka nyty fandaramasina ity nay moa raha fa miteny de fa zavatra masina foana satria ty efa masina ela ty efa misy ny fanahy masin'Andriamanitra ato metsy masina ty miaraba tompoko eny azy ny faneho-kevitra ao manoloana ny raharam-pirenena sy ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao ahoana izy ty ia voalohany indrindra dia miala tsiny miala fondro aminareo vahoaka malagasy nama ray tsy vaky volo rehetra ny zokolahy toaray ny zokovavy toareny ela tsiny zay ela pondro zay
raha misy resaka somary manindrotsindrona kely de elana tsigny meloasy teo fa io moa zany tsy de hoe anindrona olona no atondia eto tsy zany no atondia fa ilaza ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena elako tsy ihany faharoa koa aminareo mpitondra ny fanjakana am'izao fotoana sy nareo mpitondra fivavahana namako rehetra elako tsiny koa anareo gentilisa sy ny rehetraretra agny manodidina agny ambany revokazo agny ambany vohitra agny miala tsiny amitsika samy mpitondra fivavahana fa sao de hoe misy koa moa mitsara avetra satria mailaka amin'olona ny mitsara maikery mitsara hoe fanao anandray tiky ray amandreny mpiangonana ty no lasa hiditra am'ty raharaha politika zao ny elako tsiny ny politika ambarakonareo tsara tsy zavatra ratsy fa ny mpanao politika ny misy ratsy satria misy mpanao politika tsy mitodiky hoan'ny vahoakany fa tonga de fa niazony tombotsoa ny azony no fantany misy ny mpanao politika tena mitodiky hoan'ny vahoaka ary mitodiky hoan'ny hoavin'ny firenena raha manahaky ty radio ty manokana zany sy ny zareo miaramiasa ato hitako fa mitodiky ny firenena zareo mpanao politika de zany natonga nanakaty lafa nasaina ny invitena tonga tya de iresadresaka satria mitovy tandem mitovy nitadolokangana iny zavatra lazaina milaza reo ato amin'ny angaredina de miheny zahay any amin'ny radio télé amin'ny facebook mahita de mitovy am'le tandem zay lazaiko ambaranay voiziko mbenombeny marena tsara fa zaho de olona anisan'ny tsanga tamy maty fa mbola tsy nalevina ary zaho avy amin'ny faritra atsimo andrefa Madagasikara fa tsy tena avy atsimo direct ary lazaiko eto meloha koa sao de misy mampitovy anay amin'ny lehilahy atao hoe Marc Tatandrazana mialatsiny tompo fa zaho tsy Tatandrazana hafa tsaratsara hafa Tatandrazana avy any atsimo direct atao hoe Toliara avy any Bekily fa zaho avy any Morondava atsimo andrefa Madagasikara Tatandrazana Tandroy zaho bara zaho avy any faritra Menabe Sakalavany Menabe district ny Mandrovazo ya mazava tsara zay ambarako tsara izay zaho zao 50 ans Tatandrazana mbola 3 taona mahery kely fa kandavitra be ny décalage tsy mitovy mihitsy ka nefa zany de ampifangaro ny olona satria samby apôstôly onika apôstôly de mifangaro ny apôstôly fa ny mahamesiahy manokana hafa mihitsy ny mahamesiahy tsy zavatra ny sandohako na ny raha vaiko tapela tagnan'i Jesosy fa izy mihitsy nagnomia direct an'le raha nalay ny tompo teto ny tompo tamy 2010 de ny maty mety ny tompo tany an-danitra na nehoany ny fagagana tany akoatra zavatra tsy mbola fita mason'olombelona ary tsy mbola tsy azo eritreretina ary tsy azo azo nofinofy ny tany mitondrana tany amin'ny paradisa ny fiainana mandrakizay nahita ny lafitsarany zaho ary nahita ny lafiratsiny fa soava lehibe ny meny tompo ahy de zaho zany nampitondra Andriamanitra hafatra lehibe maro samby hafa isan-karazany ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ka rehefa hita zany fa mifanipaka am'lay hafatra nampitondran'ny tompo anakahy lay zavatra hitan'ny masoko eto amin'ny tany sy ny firenena de afaka miteny amijoro zay zany ny antony itenenako androany satria misy zavatra mifanipaka le izy zay no tonga iteny androany zay mihitsy lina am'izay de zao no izy zaho lefa tonga ty ambony tany nampitondran'ny tompo hafatra lehibe vonjeo ny vahoaka malagasy fa anao ty de ataonay fitaovana hamonjy ny malagasy fa efa voamafy malagasy efa lasa farahidiny ozy amin'ny firenena rehetra maneran'ny tany eto ambony planeta tany ty de malagasy no farahidiny gitiky malagasy ozy ka agniraky anao zahay ataonay fitaovanao hamonjy ny malagasy vonjeo izy fa misy famonjea lehibe any aminao de ambarao ny teny zay ampitondranay anao fa hitondra famonjena ho an'ny firenena zay misy anao zany ary mbola isandrahaka haneran'izao tontolo zao zany hafatra ampitondranay anao zany de zay zavatra zay zany mahatonga ahy ny teny efa ela ihany no nytenenako efa nanoko tamy 2010 aho nitsanga tamy maty de jusqu'à 11 12 13 nakagny ny asa de fa apetraky ariky igny fa ny teny ny tena ny antony tena atongavako eto am'tiky plateau masina ty androany mba horetany horen-danitra ary horen'izao tontolo zao ety Madagasikara ka ahatra ny ampitan-dranomasina de zao mbola tsy nohonohono ty fifidiana ty de fa nampitenen'ny tompo aho teneno ozy de hoe ajano ny fifidianana io fa tsy mety fa misy zavatra tsy eken'Andriamanitra ny ambadikin'io de asay vo tenenao aby ny olona andao aloha hoe anao latabatra boribory ikaondoa angalao isaky ny foko rehetra de angalana isaky ny olombitsy ao anatin'ny province na région na ny district na ny commune na ny foko tany de reo olo reo ano andinindrina fa nimpanompoandriamanitra angalana solotena jiaby iaraky diniky aloha zay vao mandroso an'io fifidiana nareo fa misy raha tsy mety ny ambadikin'io hoy izy ny tompo tamiko de nidra télé anakiray tam'izay atao hoe Real TV ngamba zay ya de nidry tao de nagnambara am'voaka malagasy hoe ary nagnambara am'reo mpitolo ajan'olonareo ny fifidianana fa tsy mety hozy ny tompo zay ny hafatra olobe aho nampitondrany an'ity fa tsy zazakely ary tsy mba kitoto za fa zavatra maro fa misy raha tsy mety ambadikin'io fa mampalahelo any Zagnahary be nahary ny tany sy nahary ny lanitra nahary ny tomboka amy tanana ary nahary atsika voaka malagasy nampiteneny na de niteneniko rehefa nambarako zany le hafatra
de nahainao aby n'olo rehetra ny malagasy atragna ampitan-dranomasina agny atragna ampandravakazo nahainy daholo an'izay fanambarako zay nefa minao fa nanimpotono aza nahainao an'izay nareo candidat reo mety nahainao an'izay hafatra zay hoe satria nitodiky nagnagnaby olo satria nisy fanambarana bebe miverimberina am Facebook eo alohany anambarako tao amy télé a de nalefa ny fanambarana am Facebook hoe mitodia aty amy télé tsika amy TV fa misy fanambara lehibe avy any an-danitra na ton'Andriamanitra nio lehilahy solo tegnan'Andriamanitra eo zaho ty de solo tegnan'Andriamanitra ary vatan'Andriamanitra tonga nofo mihitsiny misy raha ngeza be nataon'Andriamanitra tamiko tany an-danitra agny namindranany vatany aho nagnapidirany vatan'Andriamanitra ary namindranany teniny namindranany fahefany namindranany heriny namindranany le hositra lehibe tany an-danitra olombo hositra nidina ambony tany io zay natonga ny Davida ny teny hoe zaho tsy anendry olombo hositra Andriamanitra fa ny olombo hositra Andriamanitra goavana be zany faratapony zany ka tsy olo manandran-tena amy teny an'izany fa lay Zagnahary no ny teny zay tamiko de zaho zao mihitsy nandrara ny fifidiana io nefa de narosindreo ihany le izy narosindreo ihany de hita ary fa zao ary nivokany zao ary izy zao lasa ny vazahany tanindrazantsika izay ny zavatra efa hitan'Andriamanitra io satria ity Madagasikara ty tompoko lasy tompo vavy tsy natao la France tsy natao hoan'ny vazaha ty fa natao hoan'ny malagasy mihitsy zay na nilahana ny silahan'Andriamanitra misy ity planeta tany ty samy manany azy mbolabola tany ty fa ny vinakivaky hafa gnany Afrika hafa gnatsika ty zany zay gnany France hafa gnany Asie hatragny Europa hatragny Romana hafa gnany samy managna anazy io Madagasikara ty natao hoan'ny malagasy nefa izao ary ny zava-misy de io zany ny antony nanran'Andriamanitra anazy io kanefa de nataondreo forcé le izy ny forcinandreo izy zao ny forcé tateraka ny fifidianana ka mialatsiny ary la amy teny mafimafy androany sao de ty tena ohatrany manakina olona fotsiny mandratsiratsy be fahatany miteniteny foana sanatria tompo lasy tompoko vavy za tsy mba mandratsiratsy olo ary za faran'izay tia namana fa za titan'razana aho satria fantako loatra ny fangiry fireny voaka malagasy araky ny tantaran'ny razambeko misy obolany tolo ampahafantarako nareo voaka malagasy zao ny teniny zaho tsy olo aditra fa zanakatitra tsy olo mahalala fa mahatadidy zavatra goavana be ny tadidy napetraky ndray aman-drenay taminay ny razambenay taloha niady ny razambentsika taloha malagasy rehetra niady an'ty tanindrazantsika ty nisy maty teto latsadra mihitsy tadidinareo tsara fa ny raha ny abelany ka nagnapanga ary ny teny lavakitsika ny boky ny Hebreo da mbola ao zany atoko fafito agny zany mbola milaza hoe ny raha ny abela de ny teny na de fa maty izy abela mbola ny teny ny rany nagnapanga misy zavatra napangainy taoko le retsy revoaka malagasy adininareo ve zany ny raha ny abela razambenareo na de tsy raha ny abela ny eto Madagasikara raha ny malagasy latsaka teto niady nyty tany ty hoan'ny Madagasikara hoan'ny malagasy sy ny taranany fa tsy niady azy hoan'ny la France hoan'ny frantsay sagnatria ry vazaha frantsay mialatsiny tsy hoe olo malay vazaha za tsy makala anareo ka sao de misy any vazaha mahay miteny gasy ka fa le hoe Madagasikara hoan'ny malagasy Madagasikara hoan'ny malagasy fa tsy hoe Madagasikara hoan'ny la France fa inona ary nahatonga atsika nanao hira hoe ry tanindrazanay malala ry Madagasikara soa engany mba hiady anao sy finaritra ta ino tanindrazanay aiza le hira zany kanefa izao hivadika le hira tsika de za misy moa miteny tatoato hoe ajanononareo le resy ny hira hoe ry tanindrazanay malala ajanono fa sy malala tsika tsony zao efa malala ny hafa izao lasa ny hafa izao ny malala tsika lasa ny hafa ny ray ny malala tsika ohatrao ny fanangana sainam-pirenena tsy azo ampiakarina tsony hoy zaho nanetana an'izany tao amy télé tao amy radio ampidino amizay ny sainam-pirenena fa afabaraka tanteraka tsika malagasy idredradradraina mbetimero hoe nahazo fahaleovatena enimpolo tao mahery tsika zay nahazotsika fahaleovatena hatramizao ke tsika ty kanjo zany tanjony le mpanao politika sasany ka zany mitanjona hampangoronetany malagasy mitanjona hangalaka ny sainam-pirenena malagasy avalona ny saina haterina agny amin'ny la France hitambazana tomboson'olo tokana hitambazana vola hitambazana euro hitambazana trano building agny ampitan-dranomasina agny na agny Dubai tsaiko hitambazana fihetsika hafa ka hoy aho hoe malelo ny foko ary satria mba olobe any ny tegna mato tegna zay fa atsasaky ny zato olo famisaina ane zany 12 taona aza Jesosy Kristy rehefa nomen'Andriamanitra ny fatsapasaina de fa tonga avy atrany de fa natsapasaina izy natsilo saina nefa 12 taona efa nampiasan'Andriamanitra io zany na de kely ny olona rehefa ampiasan'Andriamanitra mahitsy amy rariny tsy maintsy mahafantatra ny teny tokony avoakany sy ny zavatra tokony ataony ka fa be zao mato
mba faotran'izao ka iteny zavatra mikasika an'izay zany zaho zay ny antony ekarako eto amplateau androany anambara ny rariny sy nitsiny amivoaka malagasy sao de mba misy olona mahendry any agny sao de mba misy olona mahitry avao agny ndritra fa nareo miaramila na de fa misotro ronono anao na mbola misotro ronono mitonga avasaina fa goavana raha mandoatsika am'izao fotoana zao afaka siky afaka lambatsika malagasy zao ezatsika fitinina ihany re satria mandeha be fotoana andriamato tadanazy misy fanontaniandriamato tsaratsara misy fanontaniany olona iaratsy indrindra tompoko irotsaka solo mavambahoaka ave nao mieritreritra carrière politique ave sa inona no antony ilay atao hoe firesahana mikasika le zava-misy arak'izay nambaranao zay mety kajy politique anao koa mantsy olo-pirenena andriamato tsaratsara zaho aloha zany tsy resaka kajikajy politika mihitsy no itenenako eto fa maha-olo-pirenena anakah zany sady mampitondra koa pitaiza koa ao amin'igny amy vavana misy anakah de fantako loatra ny fangiry fireny voaka malagasy zaho koa anisany zany de tsara tamin'ny asanay teo tamin'ny fotoana coronavirus igny zahay olo mpitoro filazantsara evangeliste mandeha mitety faritra mamora vahoaka ankalamanjana misy olona mandrivony maro 2 rivo 3 rivo manatrika anay eo amin'ny croisade lehibe miaraka olo manapahaiza manapahifana miaraka amin'olo pasteur sy ny karazany de ny fefena igny tamin'igny hoe tsy mahazo mamorona mihoatra ny zato na alahelo zahay tamin'igny de tapenakasy bosy aby ny vava tsy mahazo ny fandray tanana fa dona kely ony tsy mahazo ny fanakaiky 1 mètre à distance ny havatinao tsy vangivangina na de marary koronazany namanao efa hofaty ny havanao na rafozanao io na reninao de tsy azo vangina tsy mety amiko regny satria tsy mifagnaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra zay andriamanitra nefa manao fakatiavanao tiavany namanao tahaka ny tegnanao fa za zany de mialatsigny fa tsy resaka politika mihitsy no hidirako amin'ny angaredina ato androany sy ny fandahara amy tele masina to itony tsy politika za tsy rosaka candidat député zany raha mbola vinavinany hevitriko amizao hafa tokany hoe alain'olona mihitsy aho hoe andao anao ho ataonay député nay osolombavamboaka anay andao anao ho ataonay be ny tanàna ny vahoaka ny mangataky ahy atao ona moa fa adidy ny olobe tsy magnambo adidy moa général maneky any hanao satria za olo manandresaka hotenenina dikany hoe solombavamboaka ane ka solombavany vahoaka raha zaho ane solombavamboaka ataoko ataoko hoe gaga solombavamboaka atao tsy mba zaza satria mety anakay foana ny micro lala ataoko ny fandiny tena marina mafy za tsy raha ndefindefitra an'io kolokolo reo ya moa defa tsy agnoarana fa kolokolo raha zaho tafiditra ao na sambleo ka hoe misy kolokolo hitako na reko da miomana fa de za de isy vavana za tsy andefitra an'izany ny fitatana pirenena ty toedrapina efa mijaly ny vahoaka nefa mbola ampidirinao anatiny any ny politika ny afetsifetsena tsy hoe politika moa ny rasy fa ny afetsifetsena tsy mety amiko politika mako faizako amregny zay inonavy ireo teboka ireo fomba mampanao tsy maintsy ialana zany am'le resaka politika tsaratsara raha ohatra ka resantsika mahitsy le izy manoloana ny zava-misy zay ambaranao hoe tena mampijala ny vahoaka am'izao fotoana zao arak'ilay afatra entinao ireo zavatra tsy maintsy ialana sy ireo zava-misy tsy maintsy ioarana zany hoan'ny malagasy rehetra sy ny mpanao politika isatsokajany ny zavatra tokony tsy maintsy elana aloha voalohany indrindra tiaboko voalohany de ny kolokolo ny surtout fa ny kolokolo avolenta tsy maintsy elana regny ny sindikazo le elana regny tsy maintsy elana zany le hoe ty tena ty kely ty voninahitra tsy maintsy elana ny ketranao trano zany za tsy maintsy elana aby zany fa zany ny manjaka de sy tafavoaka ny firenena anakiray satria mba misy any olona manakevitra mba te aneo hevitra ao anivon'ny politika nefa sy tafiditra nohon'ny ketragno tragno ohatra hoa misy commune maromaro eto Madagasikara tamin'ny tondrano ty président république atsika Andry Rajoelina io de tsy nahazo be ny tanàna tompoko PDS ny azony tsy nimena be ny tanàna mihitsy antanio zany porofo zany ambany vola mbola be de be hatra mandraky ty androany zao efa iova koa zao ny président efa iova moa fa de hiditra ndray zao ny 5 taona manaraka de mbola misy commune tsy azo be ny tanàna koa ato mampitomany ane zany nefa ny piasa amy commune mamafa tokotany any mamafa trano kala mamafa trano faroatra mampaleranao ane zany tsisy fampandrosoana mihitsy tsisy fampandrosoana mihitsy any ambany vola ambandravikazo any de misy tanàna nampanantenaina hoe tsy maintsy vitaiko ny lalana mandraky ty 5 taona lany apily 5 taona ndray mampalahelo zany misy tanàna nomena resaka sofre mihitsy satria mako misy obola ntaolo hoe sakafon'igny sofy igny raha re lafa na regny sofy voky aby n'olo fa ny sakafo ny sofinay zany fa hisy ny fandriampalemana eto amy commune misy anay osy loa antsika miteny zao zao amy tanio rapitso na androany anao miantso mba metso anao ny be ny tanàny mahabo
na chef district ny mahabo ny Morondava io am'izao tsika miteny zao na mety misy magnaraka avy de mety amaly message zao zareo mbola asandalo firy tao misy miarabila ray matindreo vo malimaly lasa agnaby lola kidnappina tsy aiko za sanandro amy fito maraina amy valo maraina amy roa filotoana hop izao ny zava-misy iainana vaoaka am'izao fotoana faritra mandoto goavana be faritra be kopaka ansalova zao de mbola nisy teo omby firy lasany malaso teo vetivety goavana be tsy mety hoe ahoana marina tiky velo ranony fanaovana ka eo zany mahatonga miteny hoe velo olo resa velo rano ty ve ka tena hainy zareo aty amy plateau aty tsara fa tsy hainy ray zay ny velo rano ve ka hainy ray aman-dreny betsaka président io sa manakory de roa zay tsy haiko mihitsy hoe ahoana marina tena fahaizandrano le velo rano ao zany zavatra ny fanaovana velo rano tsy isy aby tanteraka ao zao misy velo rano ray ny vonona na rary vehivavy atao hoe Nenidoni tany amy faritra avaratra na rary ao ampigadrana de nangataka mba hitsabo amin'ny hôpitaly de tsy navela hitsabo tsy nomena hitsabo mihitsy tsy navendreo de maty ao ampigadrana na alahelo ny fianakaviany tomany mihitsy de zay velo rano ve no atao an'izany zay ny mahatonga mampalelo maro zany zavatra mampalelo ahy matoy iakarako amty plateau ty mba ampitsaivako andreo mba ampitodiako azy mba hatonga saina azy hoe io gn'olobe fa mitsanga ray aman-dreny amitsanga eto zao zagnahary mitsanga zao olobe amitsanga zao olombo ositra mitsanga olo avy an-danitra mijoro zao mitsangana zao mijoro zao ary zaho de mialatsigny fa za de tsy tsahatra mihitsy amty fanoherana ty fanoherana ara-dalàna zao ataoko zao fa tsy hoe fanohera be fahatany fa mbola maro moa raha hotenentsika avy ny fitenena tena mompanao gazety a de mba nanana fotoana ihany zany nahafana ny aona tamina apôstôly tsaratsara tsaroko falomanjaka fony anao mipetraka teny Ambomanga kely teny tsy haiko 7-24 taty Alasora apôstôly tsaratsara niantso foana ianao fihavanana nanolotra vaolana foana ianao rehefa niaino anao a misy fotoana ianao manao conférence de presse fa misy fotoana ianao ohatry ny kivy any sa le de hoe afanienina sisisy fa eto ianao zany zao de mbola miantso de mbola manolotra vaolana inona ny mahatonga an'le hoe ohatry ny tsy mety mipasy mihitsy le message raha nandritsy zay fotoana zay ho zany zao le nafantatra anao mivezivezy zay a ohatry ny tsy mety mipasy tsy voarain'ny olona le izy inona ny tena sakana sy mety hoe tena lesoka lehibe apôstôly tsaratsara raha zay fotoana nandalovanao zay sotra natopoka tsara be ny fanotaninao zao le mahatonga sy mety mipasy de zao ny olona zany a efa manamafy ny fony am'izao fotoana satria efa mafy loatra ny fijelema azo azy rehefa ny olo mako tereny fahorina de tsy hita tsony ny marina tsy misokatra ny masopanahy de tsy mahatakadavitra voalazany tolo hoe raha anao nankibo mivezivezy ny fanahy ka ny malagasy efa lasa efa diranovana amy fijaliana namana fanirina faniry fotsy faniry ka efa lasa trop loatra zany ny fahorina malagasy de tsy mipasy tsony le zavatra apasy aminy tsy hainy manavaka ny tsara sy ny ratsy tsy hainy raha misy teny tsara mahitsy zao omena azy de magnididy sofina izy de miala izy de tady mpianatra ary volazany baiboly hoe hoavy ny mpitoroteny izy ke hanambara ny toroteny tsiskilema de angididy sofina ny mpiena de hiala izy ka hitady mpampianatra hafa araky an'izay volany raha vao mahitsy ny teny a de miala zay voan'ny teny mahitsy igny de manamafy ny fony izy tahaky ny farao nalefany Jehova i farao a i Mosesy a namonjy ny farao impiry ny totona tagny i Mosesy impolo ny verina de mbola sy tonga sainy any farao farany latsana Andriamanitra loza i farao zay vo nitodika izy tanao loza nahazo azy vo nitodika izy bay aby ny vatany boka amin'ina maty aby ny zanany latsahany loza be avy any ambony zay vo taitry i farao hoe oadray ay ve tena izy mariny ty e ay ve tena Andriamanitra mary magnirika any ty e ka zay zany mahatonga anazy tsy mipasy io ampisin'zay koa moa ato koa ny mpitondra fivavahana ny pasteur sy ny namany tsy mba mifanatena na mifanato na mba mifampiresaka fa de mihaino resaka feony dakolosy tokana fotsiny tsy izy igny e mpaminany sandoka e milaza-tegna no Messie e de lasa korotanagny lohan'ny vahoaka zany efa tsy mpaminany sandoka zany efa tsy milaza-tena ko Messie fa lay Jesosy Messia mihitsy nangalaky anaka teto ambonin'ny tany nitondra tany an-danitra nagnositra anaka hositra ny Messie nika ty amiko ty mpamonjy atonga etikeo zay ny mahatonga azy tsy mipasy faniry taorina ny voka-pifidianana navoaka ny ACC tamin'ny zoma teo apôstôly tsaratsara de ndeha atao hoe nisy fanamarana ihany navoaka ny collectif de candidat de taorinan'izay zany de enao no nanao a fanio-kevitra raky tsara tamin'ny Facebook a naritraritra mihitsy le izy a ary somary masitsika mifanionao hevitra tamin'izany
zany ohatrany hoe ianao zany tonga de nitsangana zany nanohatra an'izay zava-misy manoloana ny zotra-pifidianana sy ny tontolo mpifidianana zay ary indrindra n'lay hoe fanjanahana vaovao mahazo am Madagasikara fantaninako avambety tsy matahotra samborona ve anao satria manko zay mihetsiketsika rehetra zay maneho hevitra rehetra ka mety mifanohatra amin'ny fomba fijeryn'ny fitondram-panjakana indrindra anatin'ny vanim-potoana mamay am'izao fotoana zao dia ampanatsoana na ihany ko tonga de samborona sinsisa sinsisa apôstôly tsaratsara tsy maintsy efa misy miaino raha vao mibilisatra eo io de fa eo an-tanana zareo apôstôly samborona io alao anga eo anao teny mibilisatra eo e tsy maintsy efa misy an'izany zao apôstôly ia ataona fa zaho tokoa no nitsangana namoaka an'ity amin'ny Facebook lavalava le resaka tena lava amy maha-olo be ahy ary amy maha-olo pirenena ahy ary amy maha-olo mbo fidin'Andriamanitra ahy de lazaiko ny marina satria raha vao zahay avy any an-danitra tony tsy milaza ny marina de ohatrany hoe raiky sy kombakomba am'le olona mpanao ny tsy mety ety ambony tany ka lazaiko ny marina tamin'igny de lasa moa ny resaky igny fa la natoraky ny tady apony mahalalaka atandroky n'omby atoraky ny teny apony mahalala tafokena ny meny mahery ambava homana apo mieritreritra ka igny aloha lavalava aloha ny tsy matahotra ho samborona ve zay le fanotaneny le matahotra ho samborona aloha zany a raha manahaky anakahy zany la mifamarinana no anamborany rao anakahy zavatra marina lazaiko no anamboranahy za aloha tsy matahotra samborona la ny zavatra marina no hanagadanahy za tsy matahotra an'izany fa izy moa ny olona tsy atahotra gada raha mbola olombelona mitafy nofa mandratsy maintsy matahotra gada satria nihagadrana zavatra ratsy misy raha maloto agny misy raha tsy mety agny ary verzolo atao migada da alan zareo no karapanondro apelatagnanao mampalahelo zany fa za kosa aloha laha amy zavatra marina no hanamboranahy za tsy matahotra an'izany raha ohatra kosa koa hoe miamby teny bolisatra fotsiny zany zareo hoe mingao mibolisatra eo raha mibolisatra mitsara za tsy matahotra fisamborana fa raha mibolisatra miratsy moa zay koa moa le afaka nefa zaho tsy mibolisatra miratsy mihitsy fa mitsara foana no omban'ny vavako fa gnaty mody moramora ny fitenenako azy fa nefa manindrona sady mahitsy za olobe sady olo masina tsy miteniteny foana tsy matahotra fisamborana zany amy marina ka eny ary tompoko fantanena farany apetraka amy rahalahy hoe inona le tena afatra satria raha nyresaka tamin'ny mpandrindra ny teo anivon'ny collectivité candidat de hoe tena misy afatra ho ampitaina zany andriamato tsaratsara amity an'io ty tompoko ia ny afatra farafarany araky ny valiny teninao namako de zao izahay zany de soa zavatsara amvoaka malagasy izaho hitanareo ty za tsy mpanao politika fa zaho afaka miara-miasa amy mpanao politika satria ny mpanao politika olo tsara fa ny politika ane ny ratsy ka raha olo tsara ny manao ny politika milamina ny politika ny politika tsika neka politika hanavitra firenena zay ny tena politika ary paoly apôstôly koa mpanao politika jesosy ne mpanao politika so de tsy hain'olona tsara fihevitr'andriamanitra tamy jesosy politika igny misy ten'andriamanitra manao hoe toy izao ny tiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao mba nomeny zany an'ilay tokana ka mba tsy overy zay rehetra mino azy hanagna fena mana politika ny jehova igny nandefasany zany an'ilay tokana politikany koa nandefasany mosesy politika nandefasany davida ny ady tamy goliata politika io politika nataony paoly apôstôly politika nandravany jesosy ny zavatra tsy mety ao amy tempoly fa tsy mety zany hoe kaza ataonareo trano fery anjeo lahy ny trano ndraiky de ranavany kristy ny tao ohatra zay koa zao rehefa ataon'zay lahy tately afa drakotra ndray mpirenetsika eto de mitsangana zay rehefa ataon'zareo hoe fery anjeo lahy mety fa halatra foana ny zavatra mitototro eto mitsanga zay olon'andriamanitra ka politika andriamanitra mana politika tena tsara paikady tena tsara ary sosokevitra tsara mahomby sady mety no mahitsy ka hoy aho eto hoe miara-miasa ny mpanao politika raha zay ny mpanao politika tsara no rahako miasa fa ny mpanao politika tsy mamely fa hangalatra fotsiny hangorokarena hivaritra Madagasikara ho an'ny vazaha tsy miaraka am'izany fa zao ny antony ny afatra de zao zahay sy ny ekipa miaraka amiko manerana Madagasikara ary manerana zao tontolo zao de hitsangana hijoro hiaraka amin'ny mpanao politika tsara amin'ny angaredona zay hiara-iasa zay hijoro zay hatram'ny farany fa ny fijoroana moa zany sy ny fomba fanaovana azy io moa zany mety samy manany azy igny fa ny fiarahana manetana fiarahana mietana itovizana ny fo marary itovizana ny aina mangirifiry itovizana ny voninahitry ny malagasy araky ny tenin'ny tompo hoe ny ainy voninahitry ko tsy mba meko ny hafa kanefa tsika zao ny voninahitra nomena ny hafa voninahitra ny malagasy tompoko rery atsika malagasy i Madagasikara de mijoro daholo ny zanaka malagasy zanaka malagasy rehetra zay ny atony ijoroana eto
ijoroako eto sy ny ekipako manerana Madagasikara ary manerana zao tontolo ary ny ekipa miaraka amiko efa maro be efa manaly ny maro mihitsy afaka mety mitanisa taremarika tokoa ve ianao hoe ny ao anatin'ny fiangonana hoe tanandrimatoa tsaratsara to misy fikambanana zay mako zay fa inona zay miaraka amin'ny apôstôly tsaratsara ya zahay zany mana fikambana zay atao hoe fifamada ya fanalavana zany de hoe fikambanana fanarany fotony fanjaka Andriamanitra eto Madagasikara maromaro aloha zany la raha hoe ny fiangona raiky no zarena fa ataoko fa efa misy olona mandrivony ao amin'ny anankiray zay eto Antananarivo any efa misy 2 mahery eto Antananarivo manaradia eto mpinoko avao zay fa ny ekipa akoatran'izay ny namana sy ny havana sy ny tapaka sy ny fianakavia ohatray efa mihoatra lavitra n'izany ohatra koa ny agnapita andranomasina efa be da be ny agny amin'ny province rehetra Atsimo andrefa nefa tsy haintsony ny agny avaratra Dego Tamatave feno daholo trano Toliara maro be efa maro de maro tokoa Fort Dauphin tena maro be Mazenga efa vahoaka be ny manaraka an'io ka zaho zany ohatra mbola misy tena petrakinareo moa de tsy maintsy misy farankely fotsiny apôstôly tsaratsara oui raha miheno fanehoan-kevitra ao zany de tahaka ny misy fanantenana sy manome fanantenana ho amin'ny vahoaka malagasy ianao zany vonona hijoro hitarika ao anatin'izao tena hoe ady izay hijorony ny vahoaka malagasy raha ny fienoko ny fanazavankevitra apôstôly tsaratsara zay nga man'ny ameranako ny avadi amiko vonona hitarika ianao za aloha zany manome fanantenana any vahoaka malagasy manome fanantenana satria izany olo mbotra Andriamanitra avy any an-danitra zany revoaka malagasy namako eritsereto fa olo managna pouvoir avy amin'Andriamanitra goavana zany faratapony zany ya manome fanantenanareo tsy manadiso fanantenanareo fa manome fanantenana fa zaho aza jerena amin'ny atoko fivavahana fa tsy resaky fivavahana atsika satria samy manana fivavahana atsika samy mana ao ny katolika ny Efrema ny Luterana sy ny namany samy manana fivavahana io tsy agny tsika fa ny fanavotam-pirenena tena zava-dehibe eto resaky eto androany fa za de manome fanantenana ary vonona hitarika ka ary fa zaho koa vonona hiariasa amin'ny angaredona eny ary Andriamatoa tsaratsara fantatrany malo amin'ny hoe apôstôly na hoe mpanjaka tsaratsara ny faritra samy hafa misaotranao ny vahiny teto amin'ny fandaharana zany isaorana ihany koa ny eo anivony collectif de candidat moa zany mandamina sy mandrindra nireo vahiny samy hafa zay isesy manomboka izao raha ny toromarika izay voarainay avy amin'ny lafy valony nosy tsy mialonjafy izy ty misy moa ny avy hatrany de miantso anay hoe ivahiny ato anatin'ny fandaharana de izay zany tsy maintsy mandefa foana ny mpandrindra ny nivony collectif hoe any no manapaka sy mifandamina nyzany rehetrarehetra izany fa de amin'ny androany zany no de isaorana ianao tompoko vahiny teto amin'ny fandaharana teny farany zay tena izatsika foezina arak'izay tratrary ay sotra betsaka ray aman-dreny be ajaina anareo engany anareo mba hisonitra ny voninahitra reo omeny tompo sa mandraky zay aby nareo menakava zao le izy teny farany ity rivoaka malagasy namako izy ty de fa karazany raha fa atodio amin'Andriamanitra am'izay ny fotsika fa vaolana saritra vahana izy ty fa Andriamanitra no hamahana azy fa tonga eto zaho hanakambana ny hevitr'Andriamanitra sy ny fon'Andriamanitra amintsika vahoaka malagasy hampitodika ny fon'ny ray amerina ny fony zanaka ray efa Andriamanitra no hamahana an'ity fa lasa zay tsy vavaty efa saritra be ny manodontsika am'izao kanany zao fa ny fanjakana rehetra efa mitodika amin'ny olo tokana ka mampalahelo tantara zany eny azy de toy izatsika ny famakafakana satria tsy afaka ny ala zany tsika amin'ny raharaham-pirenena ihany ko toy nyzay rehetrarehetra inona ny zava-misy inona no zava-mitranga ny zava-mitranga ao Afrika ao ihany ko misy zava-niseho tany Kenya tany zay ho resantsika eo rehefa avy eo misy vaovao ihany ko ty zay angaviana amin'ny namana teknisianina rehefa azo ao le vidéo namana teknisianina nitranga tatsy Afrika ihany ko efa azotsika ve ho alefatsika kely ay lava loatra zany eny ho resantsika eo ihany zany angamba faniry raiso kely aloha de andamina sy andrindra kely antsipri raha miresaka Kenya mankotsika de fatatsika tsara ny olana ara-pifidianana hatram'izay teo amin'ny Raila Odinga sy Uhuru Keita fa ho resantsika zany aorena kely eo fa andamy-javatra marobe aloha tsika omentsika lalana ny ray aman-dreny apôstôly tsaratsara ao ambadiky ny jiro ray aman-dreny marobe aminareo no miantso anay ny hevahiny sotra indrindra tompoko dia ho amin'ny fandaminana tsy maintsy misy foana ny fifampiresahana amin'izay tompona andraikitra fa atsika mitondra zay vahiny izay
omaly ny resaka ny amin'ny sehatra resam-pinentsika enikajy ary akoto manatsoa iary fidra manandray be ny amin'ny hoe naninona ny fomba fijery ny sehatra iraisam-pirenena no naka aniny fanambarana iny ary naninona ny amerikana no mbola nanao fanambarana hafa ivelany fanambarana iombonana araha diplomatika de misy dikany zany ary tsy mandehandeha ho azy zany fa manaiky izy amin'ny principe généraux zay hijorono ny firenena mitiavana hijorono reo mahasovo miombona ho an'ny eto Madagasikara fa manana ihany koa izy ny fahalalahany amin'ny mafanjakana amerikana azy de nandrotsaka an'izay fanambaran'izay zay zany zavatra milo fantatry ny rehetra de tsika ny resaka teto maly araka ny fanazavana ny etiny Alfidy hoe raha miresaka sehatra iraisam-pirenena de misy bloky miaradia am'le fanjakana de ataotsika hoe ny candidat Andriamatoa Rajoelina indrindrina nisy gouvernemanta teo nisy ACC teo nisy anteny merandoolona teo nisy seni tsy maninona no miresaka an'izany satria tataky ny bloky anankiray avokoa reo rehetra reo satria nisy fanio-kevitra mitovy nisy lalanjotra mitovy ary misy tanjona mitovy tamin'ny fomba mampanao sy my fomba fihetsikiraya bloka nresantsika zay fa nisy bloky anankiray nresahany ary fidramanandray be de hoe teto ny collectif de candidat teto ireo vahoaka niara-dalana taminy teto ny syndicat teto reo ONG maro samihafa ary teto ihany koa reo everina zany fa zay manana ny fomba fijery ny anjava misy eto amin'ny firenena tany ampitan-dranomasina tany de re diaspora fa teto alohan'izay zany dia nitazana ny zava-misy ny sehatra resam-pirenena de namokady hevitrytsika ny aminy hoe ny sehatra resam-pirenena de mipetraka mandrakariva ao anatin'ilay rapport de force sy ny intérêt-ny satria tsy mananin'inona andrasana amin'ny firenena iray zay esany izy raha tsy ny intérêt-ny ka zay misy ny force no misy ny intérêt-ny ka nananina force ary averitsika indray ty adevitry ty na nisy force ary voaka malagasy fa zao tsy tany amin'ny intérêt-ny na nisy force aza collectif de candidat kanefa hitan'izy ireo fa tsy amin'ny intérêt-ny zany de tsy mira zotra tamin'izay ny lalany sehatra resam-pirenena ho an'ny sehatra resam-pirenena nanana fiombonany zany resantsika zany ahoana ny eritreretany fa misy vahoaka malagasy eo misy collectif de candidat ary eo zao tsika de naheno tsara fa nio-kevitry apôstôly tsaratsara ny aminy hoe tsy tokony tsony hiditra amina fanjanahana vaovao i Madagasikara ary rehefa mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao enikajarakoto manatsoa de miditra amina fanjanahan-tany vaovao i Madagasikara raha ho amin'ny fomba fijery politika raha ho amin'ny fanio-kevitra zay tazana sy re etsero indrindra ny amin'ny fihetsika rehetrarehetra nisy tao anatina volana vitsivitsy izay ka ninina na ametrahana ary ninina na anotsehana tsy maintsy andehanana am'izao fifidianana zao de ahoana no hakatoavany sehatra resam-pirenena ohatra amin'ny lalana mandeha makaty amin'ilay olona zay tena hametraka an'izay resaka patriotisme na resaka nationalisme zay sarotra be am'izany satria manelingelina ny intérêt an'le communauté internationale ka na misy force kely aza miaraka an'le vahoaka sy collectif de candidat fa zao tsy mitandra makany amin'ny intérêt na tsy mitondra makany amin'ny intérêt na ny tombotsoany de tsy voatery anaraka an'iny le sehatra resam-pirenena fa ato ambadika ato tena misy force hita maso ato tena misy fahefana ato ary tena misy décision mivoaka ato anatiny bloky anankiray ity zay miaraka amin'ny olo ny fanjakana sy mpitondra fanjakana amin'ny hoe iza le candidat adiodio araky ny eritreretan'le tena malagasy ato fa malagasy mana taratasy vahiny ary efa niofo vahiny niofo frantsay ary efa jerena ny fihetsiky reto
fiary amin'ny arena no isy dikan'izay le tena tia tanindrazana ny tonga eo de vitsy no eny am-pelantanany reo vahiny fa raha ato ny lalantsika ato kokoa ny metimety ny enterena tombontsoa andreo a sehatra resam-pirenena de nandady tany ny bloky nisy ary mifahangina nylay firenena taloha nanjanaka amin'ny Madagasikara tao reny nivoaka mpifidianana navoaka fitsarana avy moa lalam-pandrenina de namoaka fanambarana izy reo ny namoaka fanambarana voalohany indrindra makatoa an'le fifidianana de fandresahantsika teto fa zao kotina tsy misy zany ny faharatrana zay nahazo mivoaka malagasy kotina tsy misy zany ny fisamborana kotina tsy misy zany ny fanampenam-bava ny tsy fahafahana zay ny fanakaiky ny intérêt any sehatra raisam-pirenena na ny tombontsoa ny sehatra raisam-pirenena de eo no mipetraka amin'ny fanontaniana enikazarakoto manatsoa de hatramin'ny rovina ny sehatra raisam-pirenena zany no azo fahatra hanao ny fomba mampanaoana ka amina firenena tahaka ny Madagasikara ohatran'izao mety mahantra le firenena fa manan-karena amin'ny arena ao aminy fa ny vahoaka ao aminy mahantra sahirana fa zao hatramin'ny oviana sy hatramin'ny ahoana no hanana an'izay tanjaka zay hifehan'ny Madagasikara izy ireo de ny zavatra iaina ny vahoaka am'izao fotoana zao zany no hitondrantsika fanadiadiana satria omaly moantsika nitondran'izany adevitra ny amin'ny hoe position na hoe fomba fijery ny sehatra resam-pirenena mikasika indrindra ny zava-misy eto Madagasikara de eo na metrahany rehetra satria betsaka ny fanontaniana mipetraka any ambadika any de voazanaka zany Madagasikara miditra ny fanjanahantany vaovao zany Madagasikara tena tombotsoa sehatra resam-pirenena fotsiny misy eto tena mahazo vahana daholo ny mpanambola vahiny zany manao zay tiany atao eto Madagasikara ary vao malomaly vao fakomaly tsika nare fa misy mitrandraka any ambadika any ny arena kibony tany eto Madagasikara misy tsy lavitra any amin'ny faritra andrefana misy tsy lavitra ary amin'ny faritra mianavaratra Madagasikara naiza de saika tsy eo ampelatana malagasy avokoa fa zao raha mba iny no hitantanana ny firenena eto Madagasikara am'izao fotoana zao de mare fotsiny le malagasy misy pistana fiaramanidina madinika angehony ary amina faritra zao zay afahana mamoaka arena ohatran'izao misy helicoptera mivezivezy ngehony ary misy essence samy hafa mandeha hony amina sehatra ohatran'izao de gaga sy mivanaka fotsiny le voaka malagasy ka natonga ary ny fotoana zay tokony etsehan'le voaka malagasy iombona ny hevitra ary tsy nisy opportunité tahaka ny nijoroany collectif de candidat iny na ahafahana niaro ny tanindrazana na ahafahana nametraka zava-dehibe any Madagasikara de mbola nisy ny ainoeny tany anaty tranony tany mbola nisy ny eritreritra tany anaty tranony tany aminy hoe efa misy olo tena anay any efa any ny fianakavianay efa maneho hevitra amin'ny radio zay amin'ny alalan'ny antso antarby efa mandefa hevitra amin'ny alalan'ny Facebook zay tsy mampaninona na tsy any mivatana ary zay fa zao tokony efa hitan'ny mpitolo reny eny mety mariny zany fa zao amin'ny fotoana ohatrana hoana na afahany rehetra mijoro manao revolution anankiray mazava ny tenin'ny enikajy ao maly misy ny eritreritra fa ny raharah roa amin'ny fitopolo sy mijato sy arivo de revolution misy ny eritreritra fa raharah raiky amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo na sivy sy roa arivo de revolution fa tsy mbola tonga am'izany fa apahana fitakiana kely teo anatrehan'ny fitakiana marobe élément zany jolony zany ao anatina ensemble angezabe anankiray fa occasion opportunité araky ny nambarantsika hinetsika nataon'ny collectif de candidat
tsy editsika hevitra ny amin'ny hoe fa naninona lizy natao pasifika, tsy edika hevitra ny amin'ny hoe fa naninona ny tsy maintsy na ndendeha tamina toerana maro samihafa ny collectif de candidat na naninona ny tsy nahavaky ny kianjany 300,000 candidat tsy any ny atevitra fa hoy isika hoe opportunité iny na ahafahana namerina an'ilay Madagasikara teo ampelatana an'ilay malagasy fa zao misy apahana malagasy misy apahana voaka ihany namela ny asa no an'ny hafa misy apahana voaka malagasy ihany ny eritreritra fa rehefa misy nandeha ny tolona teny amin'ny lalana teny de mitondra ny feony sy mitondra ny hafa an'izany de tsy mampaninona na tsy makany ary izy de azon'ny olona moramora ny isape ka rehefa tsy nijoro ianao de nisy nijoro tampoka tamin'ny toeranao na azo an'le occasion na vilo ny tany amin'ny lalana tia nitondrana azy makany amin'ny intérêt an'le raharaha amin'izao fotoana zao lesona azo raisina amin'ireny nikanja de zao aza vela ny olona no aka fanapahan-kevitra amin'ny toeranao zay tokony andraisanao fanapahan-kevitra aza vela ny hafa no hiteny amin'ny toeranao zay tena tokony hiteny ianao amin'ny toerana misy anao fa rehefa tsy miteny ianao de ny hafa no miteny rehefa tsy mahay maka fanapahan-kevitra ianao de ny hafa maka fanapahan-kevitra ary aza vela ny olona no hanapaka sy andidy ny amin'ny toerana zay verinao fa hahafahanao manapaka sy mandidy amin'ny avin'ity fireneny ty zay zany le olana zay zany le zava-misy tsy sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny tokony hitsemboka amin'ny fahoriany vaoaka malagasy de amperatsika amin'ny fanontaniana fa ngamo manana problema mihoatra ny le ady any Gaza eo amin'ny amasin'ny Israel mihoatra ny zava-misy ato Madagasikara ny communauté internationale enikanja rakotomanatso tsy mivadika atodo mihoatra ny zava-misy any Israel sy Palestine ny sehatra iraisam-pirenena tsy mivadika atodo mihoatra ny zava-misy ao amin'ny Rosia sy Ukraine ny sehatra iraisam-pirenena par rapport a Madagasikara titsika tenenina zany de zao misy problema hafa manahirana sehatra iraisam-pirenena mihoatra amin'ny problema Madagasikara ny adiny Israel sy Palestine aloha tonga de zay ny fomba itenenako azy zany ny problema sehatra iraisam-pirenena zany le nanaovana filaharam-be tamin'ny Frantsa tany le nahitanao karazana mpitondra teo aloha nahitanao mpitondra kehitriny niaraka mitondra banderole ngeza be ary olona manetsy ny rahatra tamin'izany fotoana andrano zany ny problema sehatra iraisam-pirenena ny resaka Ukraine sy Russie ny problema sehatra iraisam-pirenena ny resaka Korea Atsimo sy ny Korea Avaratra ny problema sehatra iraisam-pirenena ny resaka Chine sy Russie ny resaka BRICS ny problema sehatra iraisam-pirenena Brésil, la Russie, Inde, China, South Africa zay ny atao hoe BRICS zany ny problema sehatra iraisam-pirenena fa problema kely zara fa hita anatina microscope ny problema Madagasikara fa zao rehefa tsy hainao le vaoaka malagasy mijoro ho sary-piaro an'le firenenao rehefa tsy hainao le vaoaka malagasy no mitady fanapahan-kevitra ho raisina ho an'le firenenao ary rehefa tsy hainao le vaoaka malagasy no sary-piaro sy misahirana an'le firenenao sy no avin'le taranakao de lasa misy olona mijoro sary-piaro sy miseho sarotiny ary afaka maka décision amin'ny toeranao eo zay le olana amin'izao fotoana zao zay le mety anisany lesoka tamin'ilay hetsika natao farany teo tsika tsy mitondra ny adevitra makany an'le hoe ka atao anatina pacifisme tsy nety le izy tsy antsika fa zava-dehibe na zany naty zany ary enikajarakotomanatso ny dynamisme manetiny collectif de candidat hoe tsy mitondra vahoaka anaty abattoir natao hoe tolona tsy mitondra vahoaka ho any anaty masinina natotokena natao hoe tolona fa mitondra vahoaka makany amina objectif mazava fa zao raha fanombohany iny araky ny fomba fiteny malagasy ray makabahana roy fo manana telo de lasa ny everina fa ray makabahana iny zany nikajarakotomanatsoa na ahafahana zany ny sitona lesona na ahafahana zany nanao rectification natira nanitsy ny tivotra na ahafahana zany namoaka tsokevitra fehikevitra résolution ny amin'ny hoe inona marina zany joron'le vaoaka malagasy inona no andrasan'le vaoaka malagasy ary maka izy ty tolona ity de mbola afaka manitsy liany zany
ao anatin'izay ro fiomanana zay mivoaka malagasy ary raha nahentsika teo amin'ny faneho-kevitra nataony apôstôly tsaratsara inkazaroko manatso tsika inge tsy nieritreritra mihitsy ny toerana misy an'izany apôstôly tsaratsara zany mesia mpanjaka apôstôly irak'andriamanitra araky ny fomba filazany teo ny hoe tsy vahiny amin'ny fandarina zay tatantsika atao anatin'ny angaretony zany apôstôly tsaratsara zany fa zao maninona ny olona tahaky nyreny no mijoro amin'ny maha-olo-pirenena azy fa tsy afa-misaraka azy any aty ambadika lay nambarany teo fa hoe olom-bo ositra araky ny fanambarany teo fa tsy isika mamolona fa maninona ny tonga amina toerana ohatran'izao ny amina hoe tsy maintsy mijoro de ozy tsika hoe efa ki amiko zany lay vaoka malagasy lay mpitarika samihafa fa zao lay adhésion makany an'lay résultat zany sisa io andrasan'io inkajarakoto manatso mety ohatry ny ahoana ny fivoakan'zany mety ohatry ny ahoana ny fisehoan'zany ary makaiza ny lalan'zany sy roviny zany de tsy voavalitsika eto zany inkajarakoto manatso fa zao tsika mahatsapa ny amina hoe aza velany hafa no akandraikitra amin'ny toerana misy anao aza velany hafa ny ijoro amin'ny toerana misy anao zay tokony ijoronao ary aza velany hafa no iteny amin'ny taona zay tokony itenenanao fa raha tokony iteny anao raha tokony ijoro anao raha tokony andeha anao de raiso ny fanapahan-kevitra fa rehefa tsy mandray anao de zao misy mandray foana eo de voaray ansehitresa-pirenena le paul de ilosefy de manao fanambarana amin'ny akatra fotsiny de manao version malagasy version française dia tapitra dimitaona ny anjaran'le fitondrana ho avy eo enikatso ny zava-misy eto amin'ny firenentsika zany rehefa jerena ny tondro rehetrarehetra fa nihirira zafy manantany ary fidira manandrabe sy irira tolo-janary dia mamerina zany ny zavadrehetra eo a-tanany malagasy no anjarandraikitra tsy maintsy atsoroana ataotsika ijorotsika am'izao fotoan'izao ny azo antoka fa nizy hita amin'ny zava-misy isan-karazany amin'ny setra raisam-pirenena dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny malagasy no afaka manarina ny Madagasikara zay zany tsisy adihevitra zay fa na mametraka principe tahaka ny ahoana azy ireo mpiaramombina antoka ireo mpiaramiasa na partenaire stratégique na partenaire financier miara-miasa amitsika amin'ny resaka arabola ohatra ny sehatra raisam-pirenena samihafa miara-miasa amitsika amin'ny sehatra ady mikolokolo sy ny sisa ohatra ny sehatra raisam-pirenena hafa de manana droit de regard satria misy volany miasa eto misy tombotso samihafa miodina eto fa dia tsy mampaninina azy reny ny miala amin'ny principe hijorony rehefa hitany hoe izay no ahafahany miaro zany ny karazana tombotso samihafa mifamatotra amin'ny firenena ny aviny eto amitsika principe hijorony fianakaviam-bay raisam-pirenena zany état de droit zany atao hoe tsy ady mikolokolo zany fa ireo no isan'ny tondro refy zany mangarahary zany na resaka transparence ireo no isan'ny tondro refy izay tena hoe voahitsakitsaka ary tena miotakotaka mihitsy natao anatin'ny mpifidianana iny fa tena tsy mampaninina an'ireo amin'ivony setra raisam-pirenena mihitsy no miala nyzany principe zany mody fanina manoloana nyzany principe an'zany fa dia satria ny kajy tsy maintsy ataony dia izay ahafahana miaro araka izay tratra ny tombotsoany sy izay rehetra mifamatotra aminy eto toerana na aty Afrika satria akoatrany maha hoe Madagasikara sy ny fiaraha-miasa setra raisam-pirenena eto dia misy ifamatorana na misy ifandraisany amin'ny fiarahamonina regionaly aty Afrika ihany koa zava-misy eto Madagasikara de taoarinany ny fanonganam-panjakana ara-miaramila samihafa fijoron'ny miaramila fijoron'ny tafika any anivony firenena afrikanina maro samihafa tena manohatra ny fanjanahantany ambaran'izy ireo fa fanjanahantany nanohatra ny frantsay iala eo ambany vahoan'ny frantsay de taoarinany reny rehetrarehetra reny de rehefa hita ty zavatra nitranga teto Madagasikara ty fa nasarotsary mpifidianana azy saingy ahafahana miaro amin'ny tombotsoan'ny tandrefana sy ireo firenendehibe samihafa de nampanginitra zareo le principe hoe ahoana ny kolikoly ahoana ny transparence ahoana ny état de droit ahoana ny fahasalamany démocratie nampanginitra zareo zany nataony any anaty posy de mijoro izy mankatoa an'lay zavatra efa mitranga eo
de verina hoe atao any aminao hoe tena mazava be zany fa tsy maintsy tsika malagasy ihany no vaolana ho an'ity firenetsika ty na rahoviana ary manoloana an'ireo zava-misy atrehany setra raisam-pirenena tao anatin'iny covid iny a ny axe économique ny joron'ny firenena maro samihafa teratany tena nazava talohan'ny covid coronavirus zany dia saika ny tombo atrany ny fifampiakinana ara-toekarena teo amin'ny firenena samihafa teto ambonin'ny tany ny Europeanina ohatra miantehatra be amin'ny zareo aziatika any amin'ny lafin'ny teknôlôjia zareo aziatika indray miantehatra be amin'ny aty amin'ny Europeanina amin'ny resaka débouché resaka fifanakalozana ara-barotra de mafy be zay fifamatorana ara-barotra zay ny ary mamokatra an'izao kokoa ny aty mamokatra an'izao kokoa dia ohatra ny resaka fanafody misy fanafody générique tena vokarina kokoa any Azia Inde Chine sy ny sisa manafatra an'izany ny Europeanina fa rehefa tonga ilay fotoanany amin'ny tena tsy mety ty fa misy tsy maintsy apetraka mazava ny fizakantena nipotra le covid de hita lay lafiny mamparefa n'lay fifampiakinana amin'ny resaka ara-barotra de nanova politika daholo ny firenena rehetra eran-tany ary de nanao izay irsonany amina fizakantena araka izay tratra satria na mifamatotra aza ny raha rasy ny fiainam-pirenena ny fiaina fiarahamonina eran-tany dia iny coronavirus iny de tena nahatonga ny firenena lehibe misy nijery hoe ahoana ny ampenana araka izay tratra ny fiakinan-doha amin'ny any ivelany amin'ny resaka fifanakalozana ara-barotra sika zany am'izao fotoana zao manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena sy ny zava-misy amin'ny sehatra raisam-pirenena sy ny atao hoe position ny international manoloana n'lay raharahany Madagasikara sy izay hitatsika malagasy fa zavatra tsy mety iainantsika eto Madagasikara de tena miverina mihitsy manao an'izany famakafakany zany mba hahafahantsika samy malagasy manavaka tsara ny hoe ohatrany ahoana ilay point de départ ilay repère tokony ho ananatsika malagasy manoloana ny fahaverezan-javatra marobe miala eo pelantanatsika malagasy manoloana ny raharaha am'izao fotoana zao ny toekarentsika ve tena mihintsika fa mbola eo pelantanatsika de inona ny tokony atao fa maninona zany tao anatin'le mandafarany teo tsika ny narisarisa tamin'ny famokaram-bary ohatra de mahavita mamaly n'izany fanontaniany zany tsika ty aoriana rehefa mahitany amin'ny hoe misy tompomena kely vitsivitsy ao mahazo tombony be amin'ny fanafarana vary fa maninona tsika no tsy de tena afaka ny azakazaka tany amin'ny resaka angovo azavozana ny renirano sy ny sisa misy petrôla miboiboika rofina fotsiny eto amin'ity Madagasikara ty ary possible vitatsika satria tsika efa nanana raha tokony ho vitatsika rano tantara fa maninona tsika ny tsy mety tonga any amin'izany fitrandrana satria misy orinasa lehibe ao mifamatotra amin'ny tombontsoan'ny vahiny tsy maintsy mampanofa groupe amin'ny jirama hidirany volany aminy misy mpanjara ao izay tena very finanana raha vao mijoro zany vahoaka malagasy zany very tombontsoa raha vao tena hoe malala ny tombony tokony ananany tokony ianoany le hoe mianoka zany mizaka manana ny tena anjarany eto amin'ny firenena le vahoaka malagasy de tsy mety tongotsika any amin'ny fitrandrahana soltany satria tena misy miady varotra eto ny amin'ny aleo tsy mitrandraka zany fa aleo manafatra fa maninona de ozy fanirina zafy manantany teo hoe asa velany hafa no manapa-kevitra momba ny fiainanao valable zany fanirina fiaina-tokantrano na fanapaha-kevitra amin'ny fitondrana ny vady aman-janaka ao an-trano na hitondranao ny fiainam-pianakaviana na hitondrana ny firenena fa rehefa ny afana manapa-kevitra de zao aloha ny ataony inona aloha ny tombotsoako zay vao mieritrehitranao izy ny tombotsoany de hoe ty groupe ty de ho fainy malagasy lafo de lafo de miditra foana vola amina miliary isam-bolana fa tsy manino reo natratra ny délestage azy de ny potentiel tokony ananan'ireo amin'ny resaka rivotra amin'ny resaka renirano misy renirano 300 raha ny fanisana farany nataony teknisianina 300 azo amin'ny karana herinaratra fa maninona tsika ny tsy maintsy mamelona an'ireo
gropy fampiankana amina tombontsoa ivelany frantsay ny akamarona izy ireo tsy maintsy velomin'ny gasy tsy maintsy velomin'ny gasy de zao tsika zany a tsy mahavita an'le renirano tsy mahavita mitrandraka an'le rivotra eolena tsy mahavita mitrandraka an'le masoandro fa zao mividy an'le excédentsika vidy an'le very avy any am'le orinasa sasany any Antsirabe de tsy ampiasainy de tsika lasa le very tsy ampiasainy ny sasany zany no viditsika de ino mba varotana any am'le mavirantso kely lay malagasy kely le mifo amy telo maraina vao maneno akofa irangafa mimakomana iran'ny Ravelo Jean Baptiste mody amy 10 alina kanefa zara fa mahita vola saraka tsa 3 ariary nikatsa de inona ny anton'izany rehetrarehetra ny faniry Razafy Manantany satria tsy eo am-pelantanantsika malagasy ny tena fanapaha-kevitra satria avelantsika tsy eo am-pelantanany vahoaka tsy eo am-pelantanany tena malagasy ny fanapaha-kevitra propriétaire tsika ny tsy décideur sady tsy tena tompony tsika am'izay fotoana zay tsy mpanapa-kevitra fa zay fomba tsotra ilazantsika tsy faniry Razafy Manantany fa misubira nefa zany hoe iarana eto amin'ny tany tsika lasa iarana zany rehetrarehetra any de mifamatotra amina faharesendahatra ara-politika fananana azon-damosina ara-politika momba ny hoe inona no anaovana nyty Madagasikara ty misy manometsiny tsika eo miazaka zay fa maninona apôstoly tsaratsara no menareo plateau malagasy izy fomba tsotra fa tsy amala ilavitra be an'izay moa fa manana ny heviny izy dia omena sehatra maholo-pirenena malagasy azy satria fotoanan'izany zao hoe naiza malagasy mieritreritra zay asony-tanyrazany dia tsy fahadisoana ny mifampiaino eto amin'ity firenena ity resaka famokarana vary ny resantsika teo resaka famokarana angovo ny resantsika teo fa tsy resantsika ary tsy mbola mpahafiry ny zavatra tokony ho resantsika zany raha tsy resaka fa tsy ny arena kibony tanytsika ankilan'izay maninona no tsy mahavita mampiana-janaka ianao hatramin'omaly 4 Desambra ny olona mifindra trano teny aminay teny faniry mandeha manakarama an'le sarety kely de mandeha mifindra trano de miady hevitra zay mivady hoe mety nahita trano lehibebe angamba de andeha ifindra trano reto olona reto de rehefa tena resahana nefa ifindra nareo satria namana ihany eny tanàna de tsy voalotsolo le hofatrano atsy fa nampiakarin'le tompotrano fa miakatra daholo eo ny vidy ny zavatra zao de mba nahita trano teritery aty zahay hipetrahana findra trano le olona fa raha tsara tantana le are-pirenena ka niakatra no fahefa mividy mba tahaka ny ahoana ny tokony anjara masoandronao andeha ampiana-janaka ianao ka tsara tantana ny are-pirenena mandeha ny resaka fanohanana ny fampianarana miena ny droit miena raha anao subvention fanjakana tsara tantana ny are-pirenena mandeha ny vola any amin'ny famokarana fitaovam-pianarana tsy lafo ny mampiana-janaka mitombo azy ny ankizy miditra tsekoly taka izany ny fitsabony fa maninona tsy tonga am'izay tsika androany fa isan'ny lafo indrindra eto amin'ny firenetsika ny vidim-panafody satria tsy oam-pelantanany malagasy ny fanapaha-kevitra momba an'izany de nisy kisaritsarina fihetsiketsehana isan-karazany ny ilazana fa isokatra ny masoandro satria mokatra fanafody tsika tsy hita hoe inona ny toyany am'izao fotoana zao tsy fantatra le fanafody de tsy hay hoe ahoana de tsy misy tatitra hoe naninona de makaiza firenena firy nefa nyvonjeny Madagasikara vola devizy amina dolara ohatrany ahoana nefa niditra fa dia vitavita fotsiny zany rehetrarehetra zany de zany rehetrarehetra zany noho ny antony tsotra tsy tena eo am-pelantanantsika ny fanapaha-kevitra ny politika mpanjakany eto amintsika tsy tena mitodika any am'izay hoe amerenana n'le fanapaha-kevitra eo am-pelantanany malagasy tena tia ny tanindrazana ary mitodika any am'ireo lay maronisa am'izao fotoana zao efa tsy fantatra tsony le maronisa na mbola 20% na efa tafakatra 2.20% satria le maronisa de ilay mitotongana any anatin'ny fahantrana sy ny fahasahiranana lalina ilay classe moyenne mihemanify kely sisa fa tsy misy hoe classe moyenne makadiry tsony de miresaka an'izany ianao faniry Razafy Manantany fa nisy fanapaha-kevitra maro samihafa miresaka faneho-kevitra ny Andriamato Roland Ratsiraka candidat farany teo jerentsika le sarina mana teknisianina Roland Ratsiraka naneho hevitra momba ny raharaha-pirenena tahaka izao hitatsika zao ny fanehoany hevitra ny amin'ny hoe tokony samy manana ny mifidy ny fomba noerany malagasy tsirairay am'izay metimety any fa tsy maintsy manohitra tsika rehetra
na te mijanona ohatrano aza miaraka amin'ny fianakaviana namana sy ny sisa aza manaiky ny toerany tsirariny sy ny kolokolo lalina eto Madagasikara. Mila mifidy ny fomba anoerany ny malagasy, zany hoe anoerany le zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Fa mila mijoro izy zany milaza hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena. Ny communauté internationale le efa mazava ny position ny tombotsoany no arovany ka na miala amin'ny principany ary izy. De lany mihitsy zany principany zany e mangarahary démocratie ady amin'ny kolokolo e hodiny faniny zany. Fa no ny tombotsoany de miala izy de ozy izy ny kandidaranao ratseraka hoe mila mandinika zany malagasy mieritreritra hoe ahoana ny anovako zavatra eto amin'ny firenena. De nindrana citation maromaro nilaza ny heviny ihany koa ny Andriamatoa Andro Robel, filohan'ny atoko Anjomara sy Rivo Baovao, kandidata amin'ny fifidianana farany teo. Jerentsika ohatran'izao ihany koa ilay fanehoan-kevitra efa nalefako amin'ny Taompiangaredinao ny fanehoan-kevitra namana Sy Ratolojanahary. Jerentsika aloha ny fanehoan-kevitry ny Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo filohan'ny atoko malagasy miara-miainga. Nolazaiko teto vao tsy ela akory zay fa tsy misy amboniny lalàna rehefa tena tany demokratika. To lasa fahazarana nefa mahita fanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay ataon'olombitsy efa ho isan'andro lavo zao. Ny HCC moa dia miraitsy kombakomba mihitsy mangina tsy andrenesape fa vao maika manome vahana ny fanaovana tsinitsinina ny lalam-panorenana sy ireo coup d'état institutionnel ny fandimby izay mbola mitoy hatramin'izao. Manaitra ihany koa zany Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo fa ny razafy manantaniny amin'ny hoe tandremo fa na iny any zany voka-pifidianana misy fandikan-dalàna mbola hitanay tahaka an'izao isan'andro satria de fandimby ny coup d'état institutionnel be de be moa rynitranga vandrasantsika maly fa vaniry hoe ahoana ny anazavana an'izao hoe manatrika COP28 te ampiseho manerana an'izao tontolo zao fa hoe tena manome zava-dehibe ny resaka fiarovana ny ala, ny tontolo iainana, ny climat sy ny sisa kaliteana inona ny nentina tany. De hoe invité spécial na ahoana de budget ohatrany ahoana no andehanana am'izany fanontaniana daholo zany rehetrarehetra zany. Ny ato amintsika ny resaka ady amin'ny tontolo iainana, ady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana efa rentsika teto fa niry raha tsy diso tsika nisy piaro ny ala nisy namono fa mba aiza fanadiadiana am'izany mba sary piaro am'izany ve tsika maromaro mbola voaingana misy mikatra tonga de mikatra satria piarany tontolo iainana mitsangana tam'izany ny syndicat samihafa ny syndicat fa ny société civile. Hoe tena ahoana isika mirehaka any ivelany any ravoravina tentiny e safimorona ihany ilay firesahana sy fijoroana dia ny coup d'état institutionnel moa eto amintsika zany de sahirana ny rehetra. Andriamatoa Ajo Andrenanarivelo nanipika an'iny zavatra iny. Andriamatoa Robela andry resahantsika teo rehefa ao namana teknisiana miresaka an'ilay hoe ilay vahoaka malagasy, ilay vahoaka sy ny firenena. Malheur celui qui lit sa gloire dans le regard versatile du public. Fato Diomea zany no miresaka an'izany ratsoriny zany tena de hoe tena tsy afaka ireharehana zany hoe tena malheur zavatra mampalahelo raha ohatra ka misy mahita fandresena manoloana ny fijeriny ny zava-misy ny hitany vahoaka zay ny vahoaka zay le fomba fijery zany eto le hoe versatile io mantsy mety hoe miovaova be mora miova tsy manana opinion fixe le hoe versatile fa miovaova noho ny antony samihafa. De ty anankiray faharoa ny filoha frantsay teo aloha François Mitterrand, le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ilay fahatsapana fotsiny hoe misy ny tsy fahamarinana dia tsy ampy andresena le tsy fahamarinana. Ny dikan'io zany hoe mila mahatsapa ianao ary mila mihetsika miala am'le toerany mahatsapa sy manao zavatra no le fahatsapana fa misy le injustice ilay tsy rariny zay tokony edivana ny ndraminy candidat Robela andry hoe manoloana ny le raharam-pirenena. De ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina manoloana an'izany nanipika ny fivoaran'ny raharam-pirenena sy ny ataontsika hoe antony ny joroany malagasy tamin'ilay
raharaha nampalaza ratsy any Madagasikara ary antonyresanina zao tontolo zao any Madagasikara ihany koa ny amin'ny any ene misy manao arosasy any ene misy mirehare any ene tena misy manao fety be fa mandonany fo no mahita fa isan'ny firenena tena anjakan'ny anoanana sy fanjari-tsakafo Madagasikara hoy ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ambony de ambony ny tahany anoanana eto amintsika izay mametraka atsika eo amin'ny laharany fa 420 amin'ny firenena 520 maneran-tany fa any misy manao arosazy any misy fahaly be fa ny bilan de mametraka atsika ho amin'ny firenena isan'ny nona indrindra misy famatorany amin'ny famokarana zany misy famatorany amin'ny PIB zany misy famatorany amin'ny resaka fahafahana mamokatra zany faniry Razafy Manatany ary de mbola toizantsika lizy satria filoha teo aloha Rajaonarimampianina ty maneho hevitra ty asotsika ihany le faneho-kevitra mbola sotombotsika lizy satria zao ny nambarany amin'ny ny fivoaran'ny fari-piainan'ny isambatan'olona sy ny fivoaran'ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny no isan'ny tondro refy voalohany hitarafana ny fandrosoana sy ny fisiny ny fampandrosoana marina ho an'ny firenena iray ko raha ny tarehimarika mahakasika ny tahany anoanana fotsiny jerena de mbola lavitra ny malagasy zany fandrosoana zany manana arena maro azo trandrahana manana velaran-tany maro azo volena ary afaka mamokatra tsara Madagasikara tokony ho ampy hivelomany malagasy ny vokatry ny taniny afaka mandresiny ny anoanana sy ny tsy fanjari-tsakafo isika raha toka ataon'ny mpitondra ho isan'ny lara-pahamehana ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena sy ny famokarana anatiny filoha Rajaonarimampianina maneho an'izany hevitra any ao anatin'ny collectif de candidat fa jerevantsika farany faneho-kevitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana inikajarakoto Manatsosira Tolo-Janahary ao anatin'izay hoe na inona zava-misy eto amin'ny firenena zany zay lalova ny vahoaka malagasy ary mety ho sarotra ny lalana de zao mihevitra foana reo ray aman-dreny fa azo atao no manome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy ary mitondra reo faneho-kevitra makany amina vahaolana ahafahana manatsara no avy ny firenena izany satria mako dia misy mampiasa an'le fandresena hoe tena avy amin'Andriamanitra amin'ny fametrahana mpitondra de dikevitra zany dikevitra mihitsy zany io mpitondra io mato io de tena neken'Andriamanitra fa misy mpitondra fivavahana iray na le hevitra efa elaela izy zay eny efa vao tamin'ity volany ity na manahinkajy ny resaka ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra tsika moa tsy miditra an'izany satria tsy teolojianina tsika ary tsy afaka ny milaza fa ary tsika tsy itafilamba alohan'ny tompony tsika koa tsy nanao cours biblique tsika ka afaka iteniny aminy hoe ohatran'izao zany fa zao rehefa mba misy kosa teolojianina rehefa mba misy kosa olona manana an'izany ositra zany teo amin'ny tontolon'ny ara-panahy de ositsika hoe mba mihainotsika de zay ny antony mahatonga atsika zany tena rehefa misy faneho-kevitra tahaka izay ka mipetraka tsara ao anatin'le adevitra zay mandeha be am'izao fotoana zao de ositsika hoe mendrika ihany itondrana adevitra de omaly moa zany Andriamanitra Marc Ravalomanana namorony teo nivon'ny RMDM sy ny birao politika ny antokotiko Madagasikara de niresaka ny raharam-pirenena fa rehefa miresaka ny raharam-pirenena zany manoloana an'izay resahantsika zay hoe avy amin'Andriamanitra io hoe tendrin'Andriamanitra io hoe programman'Andriamanitra sy ny sisa dia azo idikevitra zany fa mahafitona zavatra betsaka ity nambarany filoha Marc Ravalomanana ity rehefa nanome hafatra zany tamin'ny RMDM sy ny birao politika ny antokotiko Madagasikara izy de zao no nataony tsy ny toerana na ny voninahitra ny tady avitsika fa ny fanavotana vahoaka malagasy rehetra ity manko zany de nabe adevitra ny amin'ny hoe tena mety nanao opportunité président Ravalomanana na hoe de nisy nandrangitra tany tambajotra sosialy tany amin'ny hoe tena mety afaka nanao deuxième tour ny président Ravalomanana raha ohatra ka niditra tamin'le fifidianana fa zao misy cause iombona natao misy tombotsoa an'le vahoaka malagasy iombona natao ary nitaritin'le collectif de candidat everina fa tena fotikevitra madio ady madio joron'izy ireo de zao tsy ny toerana na ny voninahitra tady avitsika io ny filoha Marc Ravalomanana fa ny fanavotana ny vahoaka malagasy rehetra de ny tsipia amin'ny mazava tsara fa zao ny zavatra rehetra de eken'Andriamanitra iseho zay zany mila voaraintsika zay ty zany citation anankiray hafa misy ty ny zavatra rehetra de eken'Andriamanitra iseho fa tsy ny zavatra rehetra ny sitrapon'Andriamanitra
iny tena nanamarika mihitsy koavana be zany eken'andriamanitra iseho fa tsy sitrapon'andriamanitra de zay ny antsitsika n'le adevitra rehetrarehetra hoe de atram'izay zany de tena nisy tena tsy nirara ny aina tamin'ny kolikoly ny aina tamin'ny mamona ao amin'ny baiboly manko ny mamona vola ny aina tamin'ny freriana ny aina tamin'ny tena resaka fampiororona sy izay zavatra rehetra manodidina ny herisetra fa rehefa te ambabo ny fomba vaoaka malagasy de tsy maintsy milalao verset kely sy chapitre kely da toko sy andininy mba ahafahana mambabo ny fomba vaoaka malagasy de tsara be ny andrenesana ny totenina ray aman-drentoniny amin'ny hoe zavatra rehetra de eken'andriamanitra iseho fa tsy ny zavatra rehetra ny sitrapon'andriamanitra hoe andriamantoa marikaravalomanana enikaja sy seratolotsanatra ny veritsika fa tokony ho tazomina indrindraindrindra fa ny razafy manantany amin'ny atao hoe vanim-potoana misy ny firenentsika am'izao fotoana zao ma dia ilay fijoroana amin'ny endry maro samihafa zany izay anehoany ny olom-pirenena anehoany ny tompon'andraikitra isan-karazany anehoany ny mpitarika politika maro samihafa afa-tsy miravoravo tanana akory izy ireo manoloana ny raharaha sy ny fiainam-pirenena am'izao fotoana zao be dibe mantsy sy ratolo-janahany fa ny razafy manantany ny olom-pirenena no manontany zany hoe de ahoana ny toy ane de toy ny ahoana sy ahoana zany a de makaizytsika de izahay teto amin'ny angaretona zany mahampanao gazety dia nahatsiaro nanana andraikitra sy nanana didy tsy maintsy nitondra famakafakana hoentina manazava ny zava-misy mifanaraka amin'izay hoe toy ny ahoana ny fihetsiky ny raisam-pirenena de inona ny dika amin'izany amin'ny fiainam-bahoaka eto de inona no atenaitsika amin'izany ny tsiarotsika lavina aloha de zao atramany nametrahany sehatra raisam-pirenena raha tany amin'ny taona 570 rehefa teraka ny Breton Woods tamin'izany fotoana zany nipetraka ny FMI tamin'izany fotoana zany de nisy ny bloky samihafa teto ambony tany bloky anankiroa zany a nifanindrana ny famandraka tao anatin'ny ady mangatsika de ny fanoritana ireo atao hoe hery isan-karazany firenena samihafa teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana zany dia niditra tamin'ny hoe système zany na rafitra ifamatsim-bola na hoe amatsim-bola de nisy mihitsy tamin'izany ny faritana hoe firenena tavaratra sy ny firenena tatsimo zany hoe ny manan-katao sy ny firenena andalam-pandrosoana tena tsy efa-tsy ny tenitsika tao anatin'ny rafitra politika ny ainana nahitan'izany hoe niditra tao anatin'ny non aligné zany tamin'izany fotoana zany de taty ariny Madagasikara nitodika tany amin'ny vondron'ny URSS na ny URSS tao arinan'izay de nandeha ny fotoana zany a de nitodika indray tsika ary nahazahoantsika mihitsy taty amin'ny taona 20 tany amin'ny hoe tena bon élève ny FMI de taty aorina ny toy ny fiaraha-miasa tamin'ny banque mondiale sy ny sisa zany hoe na tiana na tsy tiana tao anatin'le vanim-potoana zany na nampiakatra na napidina ny arikarentsika satria zay moa le nazavaintsika io ny atsika de miakamidina io de zao tena mafy be foana ilay fikinan-doha amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara fa rehefa tena jerena ilay rafitra politika sy ilay zava-misy ara-toekarena ary ilay zava-marina mitranga sy iainana tandravadikoditra ara-tsosialy iainany malagasy ilay fitotongana ny fari-piainany de hoe na inona fiaraha-miasa tamin'ny sehatra iraisam-pirenena rehefa tsy isika ny manana politika mpanjakana mazava sy madio ary mahitsy miaro ny tombotsoatsika dia nidikan'izay izay maharo ny tombotsoany no mahitarirany de ny zava-nisy teto saika ny vahiny na teratany vahiny mizaka zo-pirenena vahiny no mibahana amin'ny sehampiariana samihafa eto amin'ny firenena vitsivitsy zany malagasy ianinao zany fa ianao raha tsy mety hoe tafakatra makerisiny sisa raha tsy hoe tena mifamatotra na pouvoir politika ihany koa de rehefa mifandray teny ro amin'izao sy nyzao sy ny sisa de manahirana be zany ny raharahara politika no miatoka ny fifaninanana madio amin'ny lafo ny toe-karena ny fifaninanana madio amin'ny lafo ny toe-karena no mampipoitra mpanan-karena marobe eto amin'ny firenena ary ny fipoirany mpanan-karena marobe eto amin'ny firenena no mampitombo ny asa omenany vahoaka manatsara ny volamiditra isa-tokantrano de rehefa any amin'ilay politika no
anjakan'ny tsy maty manota, anjakan'ny fifampiarovana, anjakan'ny kitranotrano, anjakan'ny corruption, dia any amin'ny toekarena manaraka ho azy an'izay, anjakan'ny ampimamba, anjakan'ny fanaovana ampimamba amin'ny mpiariana rehetra, dia anjakan'ny fisen'ny olona anankiray na roa na telo olona vitsy mifehy sehatra samihafa, dia miena ny fipoiran'ny olona mba mivoatra ara-toekarena. Rehefa miena ny fipoiran'ny malagasy mivoatra ara-toekarena, dia tsy miparitaka araka ny tokony ho izy, tsy betsaka ny asa teraka, dia mazava ho azy tsy miatsara ny fari-piainana ny voaka malagasy. Entsika hitenenana fotsiny zany amin'ny hoe mifamatotra ireo, ary ny fotoana amin'izao fotoan'izao dia tsy maintsy irosotsika any ny fanairana ny olom-pirenena momba ny hoe ahoana no tena ahafahany malagasy mizaka manana mianoka ny tombon-dahany rehetra nanany Madagasikara amin'ny lafiny rehetra. Dia tsy maintsy tsika miado amin'ny fametrahana ny rariny, ny hitsiny, ny tanitandalana ary ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Antom-pijeroan'ireo kolektiva tamin'ny fifidianana iny. Fifidianana izay efa mivalina zany amin'izao fotoan'izao, mandray ny laharan'ireo ataontsika mihitsy zava-nitranga samihafa izay efa nampikika ny besiny maro nandritra ny fotoana naharitra hoe sady tsy mariny zany no tsy rariny ane zany, misy fandikan-dalàna ane zany, dia mitoy zany ny lista amin'izao fotoan'izao ary ny farany resahantsika teo dia ny resaka fifidianana. Tao alohan'izany be dia be ty nahitana tsy fanarahan-dalàna, ty nahitana tsy fanarahan-dalàna, dia raha atao listra lava dia lava, dia ny ampy an'iny fifidianana farany midika zay fa le listra mitoy dia tsy mijanona ihany koa zany, ny antsoantso mila atao. Mifamatotra amin'ilay nambarantsika teo hoe ho an'ny tanorazana hamerenana ny fahafahamanainga any Madagasikara mba hisy fiantraikany amin'ny fiatsaran'ny fari-piainana isa-tokantrano. Dia ozy izy le mpanao gazety naman'izay rehefa nanontany ahy tamin'ny fotoana fampielezan-kevitra ireny, ny antso azy avy ary la réunion, tsy nino ry zareo tany, tsika moa mba nana-tambajotra zany zay ireharehana mpanetretena fananana zany, satria mba ahafahana mampiakatra ihany koa ny lentan'ny ady-hevitra rehefa tahaka an'izao fifanakalozana amin'ireo namana mpanao gazety amin'ny setra raisam-pirenena. Dia ozy izy tena marina ve fa misy fizarana koveta any aminareo amin'ny fotoam-pifidianana, dia mifanakalo ve tena marina zany. Zany moa zany fomba mampanao amin'ny resaka fampielezan-kevitra aty aminay. Raha aty aminay ozy izy misy mpanao politika hoe tonga ny fifidianana ka manome akanjo na koveta voaompan'ny olona ary tena ataon'ny olona maivana, fa ny any aminareo kay mbola zany no mandeha any. Dia manongo teny ianao sady manetsetra fotsiny dia miezaka manazava le contexte social hoe tsy azo mena tsiny ny olona, mafy eneny mahazo azy, famonjena be ane zany mahazo zavatra moramora zany aty vokatry ny fahantrany, fa zany tsy manala ny ady-hevitra momba ny hoe mendrika an'izany ve zay tokoa ve ny tokony ho izy sy ny sisa. Dia hoentinay foana itony ivony angaretiny zany ady-hevitra any, satria ozy tsika teo hoe mihitatra mitombo zany ny listra ireo zava-nitranga ahitana tsy fahamarinana, fandikan-dalàna, zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ady tolona tsy ombitratra ve mety ho fomba filaza zany, tsy ady tsy afaka anao hitarainana ve, tsy afaka iraviravitandrina ve asa aloha. Fa raha ohatra ka ny farafahakeliny amin'ny mety antony hijoroana amin'izao fotoan'izao, na tsy misy afa-tsy ny hoe fiarovana ny voninahitra sy ny anarana ny raha nalatsaka ireo ray aman-dreny tany aloha mety olona ho an'ny tanindrazana aza, dia fa antony ampy tsy maintsy hanohizana n'izay famakafakana firesahana momba ny zava-misy eto Madagasikara izay mba ahafahantsika mibanjina zany amin'ny hoaviny amin'ny hoe mety ho tonga hatraiza dia ahoana ny fomba anarenana n'ity Madagasikara ity hanatsarana an'ireo hodidina samihafa ivelarany zanaka mapara eto amin'ny tanindrazany sy ratolo-janahary. Ie, be zay raha anambina hoy ny tena malagasy izay voaresaka teto nandritra ny ora maromaro zay. Ny fintina moa efa saika voalaza ny enikazariko eto manatsoa teo fa mifaka amina zavatra roa lafy ny tena antony nresahana teto ny mahakasika ny hoe ny ray dia ny fisininy mba ahafahana manana tany mandroso, firenena mandroso sy milamina. Dia zavatra roa no ny fotoran'ny resaka tamin'ny tiany ny voalohany dia mahakasika ny hoe tany tandalàna. Resaka tany tandalàna zay moa manahirakirana ny hoe tany tandalàna lalàna inona dia natao an'izy,
fa ny tanytandalàna izay tsy rehefesina fotsiny amin'ny tany sy ny firenena fa rehefesina amin'ny isambatan'olona ka raha miresaka sika mianakavy amin'ny isambatan'olona eto Madagasikara mandrafitra ny zany firenena zany tandalàna ve ny isambatan'olona na ho eo amin'ny tenany fotsiny ihany aza ka miaro ny asin'ny feon'ny fieritreretany hadio ary anao ny rariny sy ny marina ary ny hitsiny fa raha tsika mahita fa mety sy ny rehetra no manana an'izay hasiny feon'ny fieritreretana zay mitandro an'izay feon'ny fieritreretana zay ary ny any sisa miaro an'izay aza de terena angina de manaiky lembenana sy miteny ary ny tena mampalahelo de mahasamijoro mihitsy hiaro ny tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara aza misy tombony manokana ho azy ve misy tambiny ve azony ao anatin'izay avy amin'ireo olona arovany na ny rafitra zay arovany fa ny zavatra raha mahita raha tiana ny isiny zany tandalàna zany état de droit de miankina amin'ny isambatan'olona aloha zany fa tsy tonga de miazakazaka tsika mankany amin'ny safy be mantsina amin'ny famaritana ny firenena na i Madagasikara manara-dalàna ve ny tsy irairay sy ny isambatan'olona eto Madagasikara eto lalàna inona izay satria ny rafim-piarahamonina sy ny sehatrasa maro isan-karazany de manana ny lalàna sy ny fitsipika mifehy azy fa raha ho an'ny Madagasikara de ny lalam-pandrenana no anisan'ny ivony zay fanarahan-dalàna zay de ho an'ny isambatan'olona moa ve manaja ny lalam-pandrenana isika rehetra raha ny voafaritra sy ny voalaza ao voatohitohina ny tsy ambaratelo na ny tsy ambarambarany olona tsirairay sekreany tsirairay amin'ny fanaraha-maso amin'ny fomba tsy ara-drariny sy ampitaka ny fiainany manokana fa tsisy miteny isika manaiky ny tsy fanarahan-dalàna zany isika ka naman'ny miravoravo tana ihany manoloana an'izany fa ny hetsika andrasana de hoe inona no tokony ataon'ny isambatan'olona manoloana an'izany tsy fanarahan-dalàna zany raha tiatsika anara-dalàna Madagasikara de tokony ny rehetra aloha no miara-masa mijoro hoe arahana ny lalàna fa na iza ito amin'ny tany sy ny firenena de tokony anaraka an'izay lalàna zay araka ny tenin'Andriamatoa azo andrenana arivelo teo hoe tsisy ambony lalàna ny lalàna de natao ho an'ny be sy ny maro natao ho an'ny rehetra tsisy fidiana tsy avahana fa misy ny mihevitra fa rehefa mibody ny fahefam-bahoaka na naka n'izay fahefam-bahoaka zay naka hoy fa tsy nomeny vahoaka naka ny fahefam-bahoaka de mieritreritra fa izy ny lalàna ary tsy rehefesy mandidy amin'ny fanapahan-kevitra izay iraisina eto amin'ny firenena fa rehefa miresaka tsika mahakasika an'izay fanarahan-dalàna zay tandalàna de maridrefy faharoa de ny hoe firenena tsara tantana fa matoa misy ny mpitantana de misy ny entina ka moa ve ilay mpitantana mitondra makaiza satria rehefa manaiky hotantanina isika de ilay mpitantana zany mamaritra ny lalàna izorana de ilay mpitantana ny miteny aty ny lalàna de mankary fa manaiky an'izay ve ny olony rehetra raha jerena amin'iny fifidianana iny nanaiky an'le fitantanana ve sany tereko mazana terena ho tantanana fotsiny zao ary rehefa miresaka fitantanana isika ny fitantanana de na ny fitondrana de miankina amin'ny isambatan'olona ny fitantananao ny tenanao ny fitondran-tenanao mifanohatra samy fanaraka amin'izay everina fa fampandrosoana sy filaminana zay de raha toa ka misy ny tsy fandrosoana raha toa misy ny tsy filaminana de misy fitantanana tsy araka ny tokony ho izy ao manomboka amin'ny isambatan'olona iza miteny ity ny voalohany manahoana ny fitantanana ko ny tenako ny fitondran-tenako manoloana ny zavatra misy zavatra mitranga eto Madagasikara ka na misy aza ny fanarabiana sy ny fanatsatsoana zay anatin'ny fiarahamonina hoe inona no atao eo mangina amin'izay de anisan'ny fanapahan-kevitra ho an'ny tenako manokana ny antom-pijoroako anatin'ny izao angaretina zao hoe io ngamba anjara ndraikitra sy anjara adity tandrify manoloana ny zavatra misy eto amin'ny firenena satria ny atao hoe tsara tantana de manomboka eo amin'ny tena de mikisaka makany fa tsy andrasana ny mpitantana ireo mpitondra tsy andrasana ny fiarahamonim-pirenena tsy andrasana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy andrasana ny ao atsimo-trano na ny ao avaratrano fa manomboka eo amin'ny tena no fanombohana an'izay fitantanana araka ny tokony ho izy tena tsara tantana zany hoe ny tenanao ny tokony ho tsara tantana voalohany mari-pitondran-tena ianao manoloana zavatra mitranga iainana isan'andro de eo ihany koa le hoe ny fanarahan-dalàna ny lalàna hatreto aloha de nampiarina amin'izay tena nampiarana azy
de tsy ampiarina am'izay tsy tiana ampiarana azy tolorakasina ianareo mianakavy izay niaraka taminay to tanatin'ny fandarana angaretina tamin'ny ity talata fadimy ny volana desambra ity ankasitrahana feno de feno a ireo namana mpiara-mamakafaka mpanao gazety ty to amin'ny fandarana angaretina iankajarakoto manatsofa ny razafy manatany ary fidira manandray be fa indrindra ireo mpandrindra ny lafiny teknika i alfara i tolotra i erika fitiavana i mintinarakoto malala sy ny namana rehetra eto amin'ny Kolo TV FM ary ireo mpandrindra raha teknika rehetra ihany koa tany amin'ny fantsotserasera maro isan-karazany tany misaotra anareo olo-pirenena amin'ny fankaherezana sy amin'ny fampitam-baovao zava-dehibe izy ireny ankasitrahana isika naharitra n'izay fotoana ny fampiresana to anatin'ny angaredina izay ankasitrahana ny vahiny ny apôstôly tsaratsara izay nitondra ihany koa ny fahitana ny zava-misy eto amin'ny firenena tamin'ny ity anio ity mame fotoanareo zany ho an'ny raha-pitso indray eto anatin'ny fandarana angaredina mandra-pitafa mandra-piresaka tompoko lasy tompoko vavy